Eny ary tokolasy tompovavy tafarakisika ato anatin'ny fantarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS izay arahanao amin'ny fahitalavitra MBS sy ny radio Mada FM 100.8 eo ihany koa ny radio MBS zany arahanao amin'ny faritry ny modulation de fréquence FM any amin'ny 95.14 efa mahazatra antsika izay atao hoe larana onjapeo izay fa tsy adonona ihany koa nareo amin'ny resaka tambajotra serasera izany. Akoatrany izay dia anterina ny araha-baombam-piraritso ho atsika mianakavy manaraka nyity fandaharana ity iaraka eto isika ao anatin'ny oraroa mahery ka na ianao eto an-toerana na ianao any ivelany dia iaraka eto isika izany. Loha hevitra maromaro no atolotranao eto ao anatin'ny famakafakana, ao anatin'ny famezana ny vaovao isan-karazany ihany koa. Anisan'izany ohatra ity tontolon'ny baolina kitra ity, eo ihany koa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, eo ny resaka momba ny hoe fiaraha-miasantsika amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany, ary mbola nahitana fanehoan-kevitra be DB ny momba nyity resaka omby izay ampidirina eto Madagasikara ity. Izay ny hoe la tompolasy tompovavy fa dia hiditra amin'ny tsipriany isika toy ny mahazatra eto ny namako Faniry Razafy Manatany, ary eo ihany koa ny solombavambahoaka izay hiakatsehatra eto efa tazanao zao ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafitika tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tany amin'ny distrikta Nambohidratrimo Mamy Arabenirina Faniry. Eny ara dia miraba ny mpijery sy ny mpiaino antsika amin'ity androan'ity indray tsantsika Rina Rabe Mananjara fa lakamisy fa 7 volana oktobra 2024 androany zany ny baolina nandeha dia ho hitantsika ahoana ny any Kinshasa ny RDC any satria dia hiatrika ady ny Barea ny Madagasikara. Isika moa amin'ny efatrora tolakandro no andray an'izany fampitana ny vatana izany sady eny koa amin'ny anarany RNM zany. Mbola iresaka baolina kitsika rehefa avy eo satria izy ity manko raha tsy mandeha foana le lalao amin'ny Barea tsy mitranga daholo zao totonjavatra rehetrarehetra zao zany tahaka an'le hiatrika an'le lalao tetsy Mahamasinatsika tamin'ny iza le farany iny Rina lay niaonantsika zany tamin'ilay hoe hitokanana ny kianja izy moa izy teo Tanzania eo mantsy le ray groupe amintsika de tonga avy any ivelany de rehefa tonga ny filoha zany de somary ny savoritaka kely zany ny Barea Madagasikara. De teo koa le resaka CAF zany am'le hoe nahazo an'ilay fakatoavana zany na homologation ve sa tsy nahazo ny kianja be ny Mahamasina. De teo ihany koa nikasika an'le hoe mahazo mampiditra mpijery mamaim-pona efa nisy ny fizarana tapakila meloa kanefa dia nilaza indray teo ny vonin-kafa tsy azonareo ataony manao an'io fa maditsa huis clos io fa taoriana ny homologation avy an'ny vonin-kafa zany dia afaka napiditra zany raha hialina mpijery baolina tsika na dimidry mpijery baolina tamin'iny maditsa iny zany aspect iny zany. Fa izao indray tsika hidona amin'ny RDC androany de omaly sy fakomaly indray no niainga indray ny raharaha teo anivon'ny fédération hitonantsika fanadihadiana zay rehefa avy eo Rina. Fa mialohan'izay aloha zany de arabaina ny teknisiana atsika satria reo tary reo tena miasa mafy mihitsy reo namantsika reo zany manao niezaka ao ambadika zao sary sy feo zao amin'ny fampitana mivatana, fampitana amin'ny Facebook, fampitany amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa zany ary mbola misy ny fandefasana azy amin'ny alalan'ny rediffusion amin'ny radio sy ny télé. Dia zany rehetrarehetra zany zany isaorantsika namana teknisiana maromaro mirahalahy izy reo ambadika ao dia anaovantsika an'izay kopakopa-tanana izay. Fa ety am-piandohana Rina dia maromaro ny kopakopa-tanana, ny namana any Brest, any Montpellier, any Cassan sy ny sisa tena be malagasy mihitsy ao Cassan. De zay no anaovantsika an'izay kopakopa-tanana zay ho anareo any tena finaritra maharay ny afatra avy any aminareo ny fakahirezana tompoko dia raisitsika zany rehetrarehetra zany hoery lehibe ho anay atao anatin'ny miara-manonja
ampitaina trany ny vaovao sy ny zavatra rehetra zay tsara ho fantatra zany manoloana ny raharaham-pirenena takan'izany koa ny namana eto Antananarivo zay magataka kopakopatanina foana zany de anatin'izany ry Zokotovo sy ireo namana any anatin'ny elakelatrano any ny eny atsena n'Andravoahangy any ry Zoza sy ny karazany ny eny Anosy-be ny eny Ambodin'ny Sotra eny de misy fivondronana mpivarotra maromaro mihitsy koa eo Analakely eo de mandefa ny onjam-peo de eo misy mpivarotra akanjo kely madinidinika de eo koa misy mpanao izy famataranandro de misy mpivarotra kitapo sy de mitambatra oatra reo de miazakazaka de mihaino kely am'lay am telefona zany somary mandeha mafy tsara be le feo am'le telefona am'le fandaratsika de mba manaraka ny raharaham-pirenena de kopakopa tanana ho anareo eny etsena eny zany mbola ho avy maraina ho antsika satria voaray tsara ny havatra hoe tena tsy napozinay le zavatra mitranga fa io moa zany mila mahay mandinika foana tsika am zavatra rehetrarehetra fa matotsika mijoro zany am'izao fotoana zao de hiala am'izay mety hoe tsy fahafantarany zavatra izay fa alohan'ny tena hanomboantsika angambarina de hitondra kely ny vaovao ho an'ny tanora tiako Madagasikara eny amin'ny faritra Ambohimanarina eny boribory tany fahenina satria izy ireo zany dia mikarakara cours informatique maimaimpoana amin'ny sabotsy izao zany fa 7 volana Oktobra de ny tanora tiako Madagasikara mihitsy ao boribory tany fahenina no mikarakara am'izay io moa de fiara-miasa amina sekoly tsy miankina eny an-toerana zany zay ezahana mihitsy ny ahazona zay hoe diplôma ra-panjakana izay ao anatin'ity cours informatique maimaimpoana ty ka efa bolana no faharetany zay cours izay zany kendren'izy ireo zany anoany amin'ny 500 isany ny mpianatra zay ho avy am'ty andiany voalohany mandritry ny efa bolana ty Rina Rabemananjara ary de isy niveau ndray zany aorinan'izay zany afaka le efa bolana ty dia isy examen de hiakatra niveau zany izy 500 reo arakaraky ny examen tao fa aorinan'izay efa bolan'izay dia efa isy koa ny fandraisana andihany vaovao manaraka ndray zany ho andreo débutant zany de ohatran'izay hatrany le izy aorinan'io raha ny fanampim-baovao azo zany avany am'ireo tanora tiako Madagasikara dia mbola hanomana izy ireo cours d'anglais mbola hanomana ihany koa izy ireo fampianarana kabary ary mbola mieritreritra izy ireo zany fa isy ny zavatra maro ny activité zay ho karakarain'izy ireo zany ao anatin'izany fampianarana mofomamy na ny pâtisserie zany homanin'izy ireo maimaimpoana avokoa zany rehetrarehetra zany fa ho an'ny fanomboana aloha zany amin'ny sabotsy fa 7 volana Oktobra izao dia ny cours informatique moa zany no ho tanterahan'ny tanora tiako Madagasikara eny amin'ny boribory tany fahenina tena maromaro no tahaka zao satria tena zava-dehibe mihitsy ny fietrehana lafin-javatra ohatran'izao ary tanora tompona andraikitra zay moa zany le rehare sy le hoe fanamby lehibe apetraky ny tiako Madagasikara indrindrandrindra ho an'ny tanora tiako Madagasikara de zay tanora tompona andraikitra efa tafapita le izy Rina Rabemananjara dia manomboka maka andraikitra zareo io zany am'izao etsika zao tsika moa tsy tanisa ny tany amin'ny district hafa taky ny tany Tsimondrano resaka auto-école ny tany Toma Mahajanga de resaka auto-école ihany koa fanomezana permis de conduire zany de mitohy any amin'ny district maro samihafa samy manana ny fomba hitondrany azy fa ny zava-dehibe de hoe manolotra an'izay mety ho tsara ho voarain'ireo tanora zay araky ny tandrify zay zakan'ireo tompona andraikitra zany na ny eo anevon'ny tanora tiako Madagasikara de arabaina am'izay efa fidirana am'izay sehatra zay mitsinjo ny mpiarabelona zay ny tanora tiako Madagasikara boribory tany fahenina Rina Rabemananjara zay ny am'izay totsika fampidirana iny fa ho safotsika ny 720 taky mahazatra Rina ny etsika lehibe tery amin'ny cathédrale Analakely fitaompivavahana karakarain'ny cellule de crise mahakasika indrindra ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety ro manko tsy misaraka rehefa mitentsika asa fanaovan-gazety de le asa mihitsiny zay le tena le métier mihitsiny zay le iny le anaovana an'le fizaram-baovao taky ny ataontsika lay fanoratana lay fidinana eny an-kianja fa ny mpanao gazety koa de le olona mihitsiny zay le misehatra ao anatin'le asa ka ao anatina lalana manahirana kiondalana manahirana ny tontolo ny asa fanao gazety sy mpanao gazety eto Madagasikara Rina de nijoro ny cellule de crise tamin'ny lahady teo de ny dingana voalohany ataon'ny cellule de crise
akoatra n'lay hoe fampahafantarana ny fisian'zay vondrona zay hamerin-do ny asa fanaova gazety sy ny mpanao gazety zay tandondomindoza am'izao fotoan'zao dia nanatanteraka n'lay fionana lehibe zany hoe ndao hoe tsika mbavaka ty raharaha ty teny amy katedraly efa nentina teto fialatsiny rina fa nitendro orga teny ianao maly satria anisa mana-talenta am'zany ny namantsika rahabe mananjara rina de tsy tafaradalina tamitsika omaly inona no azo ambara nitatitry ny zava-misy mikasika zay fitaom-pivavahana zay rina sy ny ambiance sy ny fahamaron'ny olona niatrika izany eny ary mitety moa zany tsy tety tokoa ny tena tam'le omaly satria niatrika an'izay fampo-pivavahana tatsy amy katedraly Analakely zay de lizy moa nisy ny andraikitra ny fampiseharana dia taty amy tenako no ny antefa zay le resaka hoe orga sy ny an'zay dia natao le izy tao anatin'ny hoe fampandrosoana ihany ko ny asan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany sady ho fangataham-pitahina ho amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izany ny karakarahan'le izy mazava loatra va de ny cellule de crise ny mpanao gazety fa de mpanao gazety daholo zany no nikarakara sy hoe nandray anjara tao anatin'izay fampo-pivavahana izay ny hoe niatrika teo tsy mpanao gazety ihany araka nefa tenenina teto fa misy ny olo-pirenena maro ary tsy ny teto Antananarivo ihany fa ny avy any amin'ny faritra ihany ko de nisy ny tonga tao inona moa zany ny tena hoe zavatra nisongadina tam'le izy de efa voafita n'lay teny zay anotoriana tao amin'ny bokin'ny Estera toko 9 ny andininy 9 haitsika mianakavy ny am'le hoe ary atao ahoana no ijery ny loza anjo ny fireneko zay zany no toriana tao ary ny hoe zavatra napitaina tao anatiny izany rehetrarehetra zany dia ny mpanao gazety dia olo-pirenena izy miaina ao anatina firenena anankiray mpanao gazety eto Madagasikara miaina eto Madagasikara efa hita zany am'izao fotoana zao fa misy ny loza amin'ny endriny maro samihafa misy ny efa miatra dia misy ihany ko ny manantanina isan-karazany mihitsy io tsika mantsy rehefa miteny hoe loza de loza voajanahary no ao anatin'ny saitsika na zay hoe loza efa mahazatra fa ny loza dia manana endrika be dehibe izy io ka tahaka an'izany zao ohatra hoe tontolon'ny asa fanaova-gazety tony misy loza ao anatin' izany satria misy tsy fahafahana tena manao ny asa fanaova-gazety satria misy tsindry ary idiran'ny resaka politika lasa mibrioka any amin'ny tsy tokony izy ny tontolon'ny asa fanaova-gazety ka de izay zany no hoe loha hevitra nisan'ny napitaina tao tsy hoe napitaina moa zany fa zay zany no afatr'Andriamanitra izay raha itsinana izy izay no afatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toriteny zay no azavain'lay mpitandrina no pastera izay nitondra an'izay fanazavahan'izay ka ny mpanao gazety zany manoloana ny loza eto amin'ny firenena dia tsy tokony ijery fotsiny zay le hoe toko ahoana no ijeryn'ny loza fa ny mpanao gazety zany de tsy tokony ijery fotsiny efa hitanao zao fa misy loza ny andraikitry ny mpanao gazety raha teo mazava fa ny miteny de mila mijoro zany ny mpanao gazety ary mijoro ahoana moa mijoro amin'ny endrika hoe miteny ny zava-misy miteny izay loza ao anatin'izany firenena izany zay zany lay tena hoe foto-kevitra tao anatiny ity fampo-pivavahana tetsy amin'ny katedraly na Analakely ity ary fanombohana iny fa araka ny teny faniry teo hoe ity resaka hoe tolona amin'ny tontolo ny asa fanaova-gazety de mbola mitohy hatrany hatrany matoa zany misy ny cellule de crise ka rehefa vita zay le fitaom-pivavahana zay dia nahazo hery ny mpanao gazety tsy hoe hery avay izy io na hoe hery avaiza fa nahazo hery avy amin'Andriamanitra satria ianao zany rehefa avo mivavaka ianao avy any amin'ny fiangonana ianao rehefa mivoaka ao ianao dia mahazo atao hoe hery mahazo tsodrano ihany ko ary izay no tena zava-dehibe satria hiatrika mbola lalana lavitra ny asa fanaova-gazety eto Madagasikara ka rehefa Andriamanitra no mitsodrano dia izay no tena
mendrika indrindra amin'ny raharaha tahaka antony fa raha ma hoe herin'olombelona fotsiny de aloha tenenina mpanetreteny eto fa na iza hoe anao an'izao a nanao an'zatsy a anao programa an'izao a anao programa an'zaria ka hoe ny herinao sy ny fahaizanao fotsiny no entinao hiatrika an'iny sy anatanterahana an'iny a na resaka baolina io na resaka toekarem-pirenena io na resaka sosialy io na resaka politika fitondrana amin'ny firenena io ka ianao hiteny hoe zany tena mahay zao nanaovako an'io anao velorano a fa tsy maintsy vita io ny tany aloha tsy nanao ininona fa izany tena mahavita raha izany zany no hitondrana azy a dia diso izay satria miendrika sahady tsy fanetretena fa ny voalohany ianao zany de mila manetry tena aloha tsy hoe hitory teny eto a na memoraly eto fa zay no izy mila manetry teny aloha anao miaiky hoe zay zavatra rehetra atao a de miaiky anao fa tsy ho tanteraka raha tsy akinina amin'Andriamanitra ary zay a no hoe mampivavaka ny firenena malagasy efa nytenenina teto hoe ny raha-pirenentsika dia misy misy andalanao milaza hoe tahionao ry zanahary inona ny dikan'izany tahionao ry zanahary zany eny tsy zavatra hoe foroporony zay namorona ny raha-pirenena fotsiny fa mila hoe ekena zany zay a fehezanteny izay ka matoa zany ny mpanao gazety nitondra hambavaka ny tia raha ty de mahafantatra tsara ny mpanao gazety izay a tsy manaiky anio fifidianana amin'ny 9 oktobra io fa mahafantatra zany no mpanao gazety fa hoe tsy sitrapon'Andriamanitra io satria fa hita daholo ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga manoloana izay hoe asa fanaovan-gazety zay de zay ny tena antony nitondrana ambavaka alay raharaha izany ka dia zava-dehibe zany ny navitany fitaompivavahana iny aloha namana faniry Razafy Manantany tao anatiny izay rehetrarehetra izay de ozonareo de ahoana zany ny toyany zay indrindra mankorina zay ny andraisan'ny olona de ahoana ny toyany ny toyany dia zao fotsiny azo tenena amintsika hoe arao isanandro ny fivoaran'ny raharaha izany satria ny cellule de crise de efa mametrapetraka zany ny lalana izay hodiavina mandrapatoka zay le fotoana raha teo mandeha satria nio zao tsika 7 oktobra le fifidianana kasain'ny sasany atao fifidianana ny holavitry ny mpanao gazety birao zany amin'ny firy izy iny amin'ny 9 oktobra dia eo zany mijery ny Besomaro fa ny aty amin'ny cellule de crise ihany ko dia anatanteraka zavatra amin'ny zany hoe 9 oktobra zany tsy anjarako no manazava an'izany eto fa anjaran'ny mpitantanao amin'ny cellule de crise no manazava an'izany ary zeritrereo de hitondra fanazavana hatrany momba ny fivoaran'ny raharaha izany ka dia ho hitantsika eo ny hotoyany namana faniry Razafy Manantany tsitsika resana am'izay mankorina de ny afantaran'ny vahoaka hoe manandanja zany asa fanaovan-gazety zany ary manakasiny koa zany dikan'izany dia tsy isika akoriny ato anatiny zay mametraka an'izany fahalalahana sy fahafahana sy ny demokrasia zany no anao rano dikan'zinga ka tsy resaka ity tolona ataon'ny cellule de crise ity efa nambarantsika foana rinany amin'ny hoe rehefa misy ny trangan-javatra zay mafana sy mafimafy dia tsy maintsy misy foana ny fivondronana vondrona maromaro zany maka fanapahakevitra hikariko avaolana de ho an'ny mpanao gazety zany de hoe fampivondronana hery sy hevitra ho fiarovana ny asa sy ny mpanao gazety no tanterahana de zay le nananganana n'le cellule de crise ka ny cellule de crise zany de natao mihitsy ny hitondra sy hikaroka ary amme am'izay hoe hasiny ny asa fanaovan-gazety sy mpanao gazety zay de teto moa tsika efa nisy lay fionana nataon'ny mpikambana ao anivon'ny cellule de crise tamin'ity herinandro ty zay nanazavana izy ireo tena fandarina manokana mihitsy ny antony mahatonga sy nitsanganany zany cellule de crise zay de vonomaly ihany ko tsika atao rina ny fitaompivavahana rina de nisy ny etsika zay anotanterahana izy ireo ihany ko zany tamina fahita lavitra zany mbola nanamafisan'izy ireo hoe inona zao antipijoro
tsika izao na inona zo any pijoroana izao dia nazavain'izy ireo ny sady resena tamin'ny mpanao gazety fa etsakilan'izay moa zany a dia ny kandidata zay misehatra manokana ao anatin'ny ty asa fanao gazety ty ao anatin'le hoe ordre des journalistes de Madagasikara dia manohy ny fampelezan-kevitra ihany ka raha ny fantatra zany a omaly a de tany faritra loatra mangory zany a ny kandidaty zay kandidaty tokana moa izy ao anatin'izao raharaha izao efa nisy ny fanatonany raha ny vaovao nambara ny Prince Ramanatsoavina rehefa mivahiny teto amintsika teto hoe niantso vonjy tany amin'ny cellule de crise tamin'ny alahady teo zany kandidaty zany ary niverina fa hoe tokony honio omaly no saika nanantanterahana ny hoe hametra-pialana izy isitona ny candidature marimarina kokoa zany kinanjo moa zany tsy zay zavatra nitranga fa ny alatsinainy de niverina tamin'ny teniny izy raha ny fanazavan'ny Prince Ramanatsoavina teto dia nanolotra pahibe maso ireo prailisitra aminy ato anatin'ny faritra tongotra mbiandakana ny tongotra mbiandakana zay no nambarany zany ary efa engagé izy ohatrohatran'izay zany moa le fomba fiteny azy zany dia nitoy omaly zany tany faritra loatra mangory ny cellule de crise de mitoy ny fanazava-kevitra mitety andreo onjam-peo rehefa hita lavitra rehetra ary mbola manomana ihany koa ny programan'izy ireo zany hampahafantarana ho an'ny mpanao gazety ary indrindra ty apetraka mazava foany ty rina hoe tsy ny mpanao gazety rery ihany fa lay voalaza ny lalam-panorenana hoe manana zoa fantatra vaovao ny vahoaka malagasy zay arova ny lalam-panorenana sy iantoa ny lalam-panorenana zany de izay zo afatotra vaovao zay de iza no mikirakira vaovao voalohany dia mpanao gazety zany raha ohatra zany vaovao mitranga dia eo iny vaovao iny de azotsika raisina mivatana amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahita lavitra fa raha ohatra moa zany tsy manana fahafahana no an'izay fahita lavitra satria lafilafo ny resaka régie mobile rina arabe mananjara sy ny fitaovana ampiasaina am'izany de mety ny arivan'iny no tateriny mpanao gazety amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao izy na hoe mety ho adiny ray raha ohatra ka misy ny émission spéciale na fampahalalam-baovao fa ho an'ny presse écrite indray zany na ny vaovao antsoratra de ny apitsony indray no voatatitra izy ireo le izy de ny mahazatra atsika moa zany ny online mety tonga de eo izy no mandefa n'lay vaovao ihany koa ka reny vaovao zay zarain'ny mpanara-baovao mpanao gazety zay tompo ny fitrandraham-baovao reny io zaraintsika io ary mahasary-piaro atsika zany tsy mipikirakira Facebook tompoko na ny réseaux sociaux no mpanao gazety fa ny mpanao gazety nianatra sy mpanao gazety nanana traikefa ary nisehatra amatonany maro tao anatin'izany asa zany afa zany ny mpanao gazety professionnel maty ihany nianatra manana traikefa fa afa ny mpikirakira Facebook mba te hiteny fotsiny izy na hilaza fotsiny izy hoe zao ny tranga tarisiny sisy fa reny tsy maintsy anaovana recoupement zay le mahafa ny mpanao gazety ary rehefa anaovana recoupement reny de manana ny fomba hitaterany ny vaovao mahakasika reny trangan-javatra reny ny mpanao gazety fa tsy hoe soratana de soratana fotsiny ary na ny fomba fanoratra ary satria mpanao gazety manao papier dia manana an'izay drafitra fanoratana zany zay le izy amin'ny akabeany ka raha diso fotsiny zany zavatra ambara mpanao gazety rina dia mandiso ny vaovao voarain'ny isam-batan'olona zany ary manimba zavatra misy zavatra tsindriko kely fotsiny momba an'le omaly ihany ny mpanao gazety zany zay manohatra nylay fisiny ny fifidianana ordre amin'ny 16 octobre io tamin'ny andron'ny omaly dia ny vavaka tao amin'ny katedrale Analakely fa ireo mpanao gazety zay apomba ny fanatanterana ny fifidianana kosa de nanao propagandy sary anankiroa samy hafa mihitsy izay zavatra zay tamin'le omaly any io ny nanohatra sy ny tarian'ny cellule de crise zany ny vavaka tany am-piangonana tao Analakely tao amin'ny katedraly ny candidat tokana zay sisika ihany anatanterana an'io fifidianana io sy miaraka amin'ny any dia nanao fanazava-kevitra tany amin'ny faritra tany zay zany aloha tsara hitatsika mazava tsara ny momba an'izay trangan-javatra tamin'ny omaly zay de anjara atsika zany misaitsaina hoe ahoana sy ahoana moa zany ny fandehan'izy ity fa ny tsara mafisina fotsiny ny ho antsika rehetra de izao raha to zany ny sasany ka hoe iziriziry hoe anatanteraka an'io ihany de andao atao hoe isy zany eo apro ny ordre ny journaliste vaovao zany mandimby amin'le famperinasa am'izao fotoan'izao de mino ve isika rehetrarehetra fa hoe rehefa itoy ny
fiainan'ny asa fanaovan-gazety dia ohatrohatry ny ahoana ny rivotra iainana ao anatin'izay zao raha mbola tsy misy ny fifidianana efa zao ny zavatra misy fa rehefa tena itso zany zay hoe isisifany sasany ihany ny anatanterahana an'io anahoana ny atao hoe fiainan'ny asa-panaovan-gazety eto Madagasikara iza no azo tompontsoa amin'izay resaka hoe tsy filaminana izay ao anatin'io sehatra io ary raha vao hoe fifidianana ohatra ny raharam-pirenena ihany io raha vao hoe fifidianana izay tanteraka tao anatina savorovoro de ny aorinan'ny fifidianana tompoko dia anahirana de anahirana tsy eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ihany fa eo amin'ny sehatry ny firenena iray manontolo mihitsy ka izay zany no zavatra hoe tsara apetraka mazava tsara fa ho an'ny namana moa zany zay nisafidiny hoe mbola isisika anao an'io fifidianana io de inona moa ny azo atao fa de safidy zany azy dia alao izy anao an'izay atao any fa dia aty alohan'ny fifidianana aloha de efa apetraka foana hoe na ho vita ario fifidianana izay sisihan'ny sasany ho tanterahanyio dia mila mipetraka mazava tsara tenyzao hoe efa fantatra fa tsy araky ny tokony izy zany ny filaminantsaina sy ny fitony-tsaina ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no ninona no ny savorovoro anatiny no ny fidiran'ny politika loatra ao anatin'izay tontolon'ny asa fanaovan-gazety zay satria nahoana le fianakaviany be ny mpanao gazety zany ratsorona ny ilany ato miaraka amin'ny fanjakana miaraka amin'ny ministera ny ilany ato tsy ao anatin'izay fa tena tia metraka hoe aleo alalaka tsara ny asa fanaovan-gazety dia ato zany le misy ny cellule de crise lasa mizara roa zany zao ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara de raha ho vita io fifidianana io zay sisifan'ny sasany ho tanterahana ihany de mbola mafimafy kokoa zany ny izay fisaraham-bazana izay atsenaninanina tsy nefa hoe voizina hoe fifidianana 2023 sisy de izy ny azo tompontsoa am'zany ny tatihany de efa nyteny hoe manina avereno hatrany voaloha mihitsy aloha io dia alamina daholo ny zavatra rehetrarehetra dia aveo milatsaka am'izay zay te hilatsaka hikeniny rehetrarehetra fa tsy am'izao endrika isehon'izao de misasa moa mbola misisika ihany de hoy zay hoe azy ny azy namana faniry eny ary zay ny am'izay asa fanaovan-gazety zay mba nanaovana fampahafantarina ho antsika rehetra moa zany fa de miandry zany tsika ny toyandra raha manaraka ny fanazavana ny etindrena arabe mananjara teo de ny hoe arao tsy tapaka ny vaovao satria dia mivoatra isan'andro san'andro ity tontolo zay resahantsika ity tena ao anaty krizy tanteraka le raharary iny arabe mananjara ary rehefa ao anaty krizy zay zany dia mihetsika daholo mivondrona samy hafa ary de fantatra zany zao fa ny antoko politika DSDM Madagasikara ihany koa de manohana zay hetsiky ny cellule de crise zay ao anatin'ny famerenan-kasina ny asa fanaovan-gazety ny fahafahana ny fahalalana sy ny endriky ny demokrasia amin'ny akabeany bedabe zany am'izao fotoana zao no manohana an'izay hetsika zay ataon'ny cellule de crise izay zay ny amin'iny rina fanaovan-gazety zany resahantsika zany resaka serasera zany resahantsika zany fa etotsika de verina any am'izay ny resaka tontolo ny fanotanjahantena zay nyresahantsika teo ny tranga zany dia androany amin'ny efatrora amina ora anio amina efatrora tia Madagasikara no hanatanteraka ny lalao ao anatin' ny andro fahatelo fifantsanana ny fifanana eran-tany tompandaka eran-tany ao anatin'lay Qatar 2022 zany ny bareany Madagasikara na ny solotenantsika zany zay ho an'ny baolina kitra zany tamin'ny andro voalohantsika resy andro faharoatsika resy andro fahatelo androany tanterahany zay ny andro faefatra dia ho tanterahany eto Madagasikara amin'ny 10 ny volana oktobra zany hoe amin'ny alahady izao no anatanterahantsika izany araky ny calendrier-ny FIFA zany andro faefatra io na 4e journée zany zay fa alavay an'le andro fahatelo le baolina zao lefa savoritaka be hoe
tsy afaka ony Carolus tsy afaky Abel Lanise i Fabien Bauer sa izany tsy afaka ihany koa manana olana ara-pahasalamana de etsy andaniny hoe ahoana fomba ahafahany reto joueur reto mivoaka dia tsy maintsy naka mpilalao avy eta toerana zany na local zany hameno andreo zay tsy afaka zany de natsona Artsiry sy ireo namana samihafa zany de teo koa tonga avy La Réunion de tonga teto Madagasikara de nisy nyzotra tamin'ny Fakomaly Rina atoandro no nialan'izy ireo tokony tam'roa teo zany nialan'izy ireo teto Madagasikara de efa tonga tany RDC zareo fa mandra-pahatonga andrareo tany amina hôtely moa zany de mbola mitsotsotra atao amin'ny aula ary zareo zany niandra zay fiarakodia zay de efa nitsapa terrain izy ireo omaly de mitoy androany zany zay fanazarana zay tena fatatsika hoe tsy ampy le regroupement ho an'le Barea Madagasikara fatatsika ihany koa betsaka le olana sedrain'ilay club zany indrindra le pression vokatr'ilay andro voalohany sy andro faharoa le naharesy atsika de tam'izay le adevitra be da be hoe mbola tohizana ve sa atsahatra ny fitatana ny coach Eric Rabesan-dratana ity Barea ny Madagasikara ity betsaka ny adevitra tam'izay de mivoaka tao le fifanarahana zay nataon'ny fédération tamin'ny Eric Rabesan-dratana fa bon eo izy mbola mitatana aloha izy am'izao fotoana zao ny coach zany fa ao anatin'izay moa misy préparateur physique misy mpitsabo sy ireo staff maromaro zay efa napetraka Eric Rabesan-dratana mbola miaraka aminy am'izao fotoana zao any RDC zareo manohy ny fanomana tena hiatrana ny lalao an'io isika de tsy malala akoatriny hoe résultat raha ohatra zany ka ho an'le petit baolina kitra zany zay de hoe résultat mila mandresitsika anatin'ny fo mihitsiny zany resahany rehetrarehetra zany fa rehefa mijery an'le tontolo baolina kitra nefa tsika rina de ozy tsika hoe ohatrany sarotrarotra le raharaha satria tena misedra zavatra maro be le fédération am'izao fotoana izao satria ny vaovao rentsika tamin'ny omaly dia nisy zany lay fivorimbe tsy ara-potoana na assemblée générale extraordinaire zay no tanterahany teo anivon'ny FMF niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny AG zany na ny assemblée générale n'izy ireo satria ny FMF moa zany de manana an'le sata zay mife azy de misy ny assemblée générale ordinaire de misy le assemblée générale extraordinaire iny zany le AGE iny zany ka omaly no nisy an'izay assemblée générale extraordinaire zay anotanterahanyireo eo anivon'ny fédération zany sy ny mpikambana ao anivon'izay assemblée générale zay fa mielo lavitra an'io nefa rina raha tsarotsika de efa nisy valandresaka am'mpanao gazety nataona ligue maromaro zay nilaza ny amin'ny hoe tokony isy mifandraisana andraikitra na handray andraikitra izy ireo ny amin'ny tontolo baolina kitra ity de zao mifehikevitra atao anatin'lay fionana zany le AGE zany tao anatin'izay de nisy ny andininy voalohany zany rehefa misy fehikevitra na rehefa misy décret na rehefa misy endri-dalàna mivoaka de tonga zany de jerevantsika avy hatrany ny ambarany article voalohany na ny andiny voalohany satria ino no mibata an'le fehikevitra zany de ny andiny voalohany tao anatin'izay de miresaka ny am'le fampitsarana any Raoul Raharzaka Rabekoto tsy mpikambana eo anivon'ny comité exécutif aloha zany hoe comité mpanantanteraka de avy eo indray hoe sy mafilohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra azy zay zany no andininy voalohany de nampiasa lay article fa 7 anatin'ny statut ny FMF izy ireo tam'izay fampitsarana any Raoul tsy président fédération sy membre ny comité exécutif zay de ny andininy faharoa ndray zany dia ny fampandehanana eo anivon'ny fédération de tao anatin'izay no nampiasany reto mpivory tamin'ny assemblée générale extraordinaire reto ny article fahatelo amby efapolo ndray ao anatin'ny statut ny FMF de io no milazany hoe rehefa misy mifabangatoerana sinsisa na tsy olay flo na fanesorana ny flo zany dia ny vice président no mitatana zany collégialement zany na hoe iombonan'izy ireo zany ny statut zany nampiarina am'izay zay zany zava-misy tamin'ny trango omaly tranga aloha zay resahantsika zay Rina Rabe Mananjara zany alavay an'le matsa any RDC na Kinshasa zany resahantsika rehetrarehetra zany fa omaly ihany koa no niparitaka
ny taratasy zay navoaka ny Raoul zany zay filohan'ny fédération ny baolina kitra zay rehevantsika ato le izy vetivetika Rina Rabe Mananjara de tao anatin'izay taratasy zay ihany ko ny filohan'ny fédération zay nanazava ny antony koa de anampitsahatra mpikambana eo anivon'ny comité exécutif efatra de zao ny vakiny zany taratasy zany io zany dia décision zany zay ndraisina zany de ny artikana voalohany ozy izy dia fampiarana ny ambarany statut rina statut ny ampiasain'ilay AGE lay ny voromaly 9 octobre tadiditsika zay daty zay fa statut ihany ko no nampiasain'ny filohan'ny fédération fa ity fanambarana ny voakantina ty décision ty ndray dia datiny 10 octobre zany hoe raisina zany dia talohan'le omaly tamin'ny fakomaly ianao le omaly moa zany le fivorina ianao nytendroroka fa tamin'ny fakomaly tamin'ny talata zany nefa nandraisan'ny président fédération Raoul nyty fanapahan-kevitra ity zany satria manana fahafana maka fanapahan-kevitra président fédération de ao anatin'izay article voalohany tao anatin'ny décision fanapahan-kevitra navoakan'ny président fédération Raoul zay de miresaka izy ny disposition ny article 37 41 42 eo anivon'ny FMF dia nambarany tao anatin'izao zany fa natsahatra zany tsy mpikambana ao anatin'ny comité exécutif ny fédération na malagasy ny football reo mpikambana vitsivitsy noho ny motif grave ozy izy de ny exécution délibération à l'unanimité lors de la réunion du 29 septembre 2021 zay zany resahany teo zany misy motif grave zany io de amin'ny fanatanterahana zay délibération ny lanina tamin'ny fivorina 7 décembre 2021 septembre 2021 foresantsika zay rehefa aveo izabo reo mpikambana efatra zany natsahatra ao anatin'izay décision navoakan'ny président fédération zay de ao Andriamatoa Andriamanapsoa Alfred faharoa Andriamatoa Ravelarson Eric fahatelo Andriamatoa lay Menna Alexandre ary fahaefatra dia madame Andria Tsimialina Sandrine Michela reo zany le mpikambana efatra eo anivon'ny comité exécutif zay natsahatra tamin'ny asany araky ny décision navoakan'ny président fédération Arzaka Raoul Rabekoto zany de nambarany le izy ao anatin'ny article faharoa na andiny faharoa tamin'ny décision andiny voalohany le nanatsahatra teo zany de ny andiny faharoa de hoe ity décision ty dia manan-kery avy hatrany zany amin'ny fotoana hanatanterahana ny sy azo izy izy la présente décision prend effet à compter de sa signature de ovina natao sinila izy 10 octobre raiky amby roapolo sy roa arivo firomaly omaly 9 octobre zay zany hoe ity taratasy navoakan'ny Raoul ty tamin'ny talata fa ny fanapahan-kevitra tamin'ny alalan'le assemblée générale extraordinaire nataon'ny fédération sy ireo mpikambana eo anivon'izany AG zany dia tamin'ny omaly 9 octobre alarbi ty zany lasa aloha fa nanatanteran'izy ireo ihany zany nitanteran'izy ireo zany le fionana de zao mifandehan'le izy ho an'le AG de anlaza izy ireo andefasana ampahafantarina zany anivo ministère andefasana zany fitondram-panjakana mazava azy ministère andefasana an'izany ireo eo anivon'ny CAF sy ny FIFA de atoko nefa ny président Raoul de mametraka mazava fa andefasana an'ty ihany ny président de la République de Madagascar ny ministère de jeunesse et sport de la République de Madagascar ary ny FIFA ny CAF sy ny FMF ary reo intéressé izy moa le intéressé reo voatondro zany zay natsahatra tamin'izay asan'izay de eo am'izay zany tsika Rina Rabe Mananjara tonga an'le fanady adina samy mampiasa lalàna zany na ny assemblée générale extraordinaire zay milaza fa noho ny andiny fa 7 ao amin'ny statut ny FMF de nampiasa koa izy amin'ny andiny fa 7 ao amin'ny statut ny FMF zay zany le fomba nampitsarany zeo any Raoul zany fa ngara olona koa ato de milaza hoe nampiasa ny statut ny FMF izy reo 37 41 42 ja moa zany tsy eto ampelantanantsika le statut fa azotsika karoany zany rehefa ilaina inona nambarany 37 41 42 de hoe misy violation grave zany zay nataony reto comité exécutif reto dia natsahatra izy efatra
Andriamanapso Alfredy, Ravelo Arson Erika, Lamena Alexandra ary Andrea Tsimiana Sandrine Michela. Reo zany a lay efatra zany. Samy mampiasa lalàny reo ny ato statut 2843, ny ato 37 41 42 nampiarina ato anatin'izay. Ny ato daty ny fa 5 volana oktobra 2024, ny ato daty ny fa 9 oktobra 2024 Rina Arabe Mananjara. Ny ato miteny hoe misy violation grave nataony reto, ny ato miteny nandika amin'ny lafin-javatra ohatran' zao de natsahatra izy. Fa zao samy amdefa taratasy satria na inona devitra anatin'io raharaha io ny FMF dia tsy maintsy monsieur référé makany amin'ny CAF sy makany amin'ny FIFA. Dikan'izany na lay AG omaly le AG koa hoe ikarakara fifidianana ikarakara fifidianana efa tonga de narosony azy ny AG omaly mbola tsy afaka mandray fanapahan-kevitra fa mbola tsy maintsy manana ny teny farany ny FIFA. Ity président Raoul Tienko dia handeha eny anivon'ny FIFA itsara taratasy roa zany ny FIFA. Inona mety hitranga tonga de aloha itsina am'izay itsara taratasy roa zany ny FIFA. Fa zao tadidio efa nisy fotoana zay le hitan'olona hoe nanala Nicolas Dupuis Raoul tena nitsapainy mihitsy ny heriny hoe manana an'le fahefana anivon'ny FIFA président Raoul. Fa rehefa nesoriny Nicolas Dupuis dia nanendra Nicolas Erika Rabesandratan izy. Fa zao betsaka ny adevitra nandeha tamin'ny ho an'ny internaute sy ny fanjakana indrindrandrindra satria tsy zakan'izy ireo mihitsy manko le resaka Raoul sy ty FMF ty fa tsy navitin'inona fa zay lalàna FIFA nampiary ngara olona. De eto zany rehetra tsy mbola afaka misioka zany ny ligue sy reo comité exécutif zay nivory maly fa afaka ny président Raoul ao anatin'izay raha zao satria itsara taratasy roa ny FIFA zany. Zay aloha zany zavatra ngezabe anankiray fa ny tena manahiranao anatin'ny ty raha ty manko rina zany de zao am'izay le raha zao le raha zany asa aloha na misy fampidirana ty na tsisy fampidirana am'ilay kabariny filoham-pirenena le voatonga avy niatrika amin'ny fivorina tany ivelany tany amin'ny fivorina tany Medef tam'le rencontre ny entrepreneur francophone. Fa tam'izay izy le nasika de nasika mihitsy ny filoham-pirenena de aleo aloha ho averintsika kely aloha rina zay kabariny filoham-pirenena teny vato zay dia hoetitsika indray ny fanadidina hoentinao manaraka zay adevitra izay namana teknisiana. Maninitsika tsisy kahana Covid atsony eto fa de nareo amin'ny fédération nanomby gafy sy misopatra n'izao lanonana zavatra atao zao. Faly nareo bravo fa tandremy fa mbola tsy vito resak'io, mbola tsy vito zay olona ray roa misopatra am'ty fampandroany ty Madagasikara ty de ho hitanareo ny toyany, ho hitanareo fa fantatro daholo izy ireo hoe izy de ho hitanareo nazo anareo zao nareo manokatra sy manosiny fa tsy ekeko za miaro ny vaoka malagasy sy ny mpakafiany barea. De zao am'izay zany le izy ino le izy ndraisitsika le farany teo fotsiny rina le hoe ho hitanareo hoe ny toyany ary ho hitanareo ny azo anareo. De eo zany tsika rina no lasa saina ihany ina ary ny tena tiany filoham-pirenena tenenina am'izany ohatran'le manao an'le adina olona ny atsena manko mahazatra an'izany satria raha ohatra hoe vavana filoham-pirenena no miteny an'izany tsy mahazatra zany fa raha olona mpiady atsena de ohatry ny mahazatra mena an'izany ho hitanao hoe ny toyany fa misy zavatra azo anao de tsy mbola vita io raha io de dikan'izay zany lasa matahotra le olona teoriny inona ary zany no hitranga satria anoman-javatra zany fa izy navoaka amin'ny filoham-pirenena mihitsy no nahataitra mibe sy ny maro hoe tena fampirorona pahabe maso hoe zany menace publique ve zany sa mety ohatrany hoe fahatezerana fotsiny ihany mandalo de nahatafateny zavatra ohatran'ireny ny filoha fa tahorinan'iny rina inona zavatra nitranga mivoaka le raha zay nanenjehana ny Raoul zay nahatonga azy nitsoka any ivelany ihany de le nahazony an'lay sazy zay efa netsika teto tamin'ny herinandro ambony ny amin'ny hoe navoaka ny teo anivon'ny paky le raha zay nitsarana am'le voalaza fa kolikoly fa nodikotonam-bola dia nahazo sazy anterivozina 10 taona izy ary lamandy 500 tapitrisa ariary na 2,500 millions de FMG de nisy voalaza fa orinasa zay niarany ombinantika tao am'izay nitsikombakomba tam'le raha zay prime ministre teo aloha
iny zany de efa malasa saina hoe vokatry le teny filoham-pirenena ve nanafaingana an'lay raharaha zay ny tsaraina andraha olona nahazona an'le folo taona sazy anterivozina sy lay lamandy de manjato tapitrisa ariary na 2 milliards 500 millions de FMZ de zay ihany koa ve no nampetsiketsika an'ireo pitarika ny ligy sy nahatonga nyty fiaonany teo anivon'ny comité exécutif sy ny fédération ty zay nahazona an'lay assemblée générale extraordinaire omaly dia nanilika any raha olona tsy ho président fédération ny baolina kitra satria ozy ny filoha hoe tsy olona ray na roa izy tsy ny teny olona telo na efatra na dimy na enina fa na ray na roa raha ray zany de raha olona raha roa de izy ampiaraka amin'ny raha olona ao anatin'le fédération Rina Rabe Mananjara zany rehetrarehetra zany miteraka crise zany zany rehetrarehetra zany manakorotana ny tontolo ny baolina kitra zany fa zany rehetrarehetra zany koa mbola resantsika rina ny amin'ny hoe ny andraikitry ny fanjakana rehefa mitsabaka dia tsy mandamina fa manakorotana Rina Rabe Mananjara ka io le raharahan'ny fédération io de mitovitovy mihitsy amin'ny raharahan'ny mpanao gazety voilà jereo tsara ane le izy tsy foan'ny fanjakana le raharahan'ny fédération idirany lalina mihitsy de io izy io ny ato amin'ny asa fanaovan-gazety itsy foan'ny fanjakana de io izy io de zay zany no zavatra mitranga ao anatin'lay izy fa am'ty resaka baolina kitra ty ny any tonga de ao an-tsaiko zany manoloana an'izany zavatra zany hoe niteny ianao teo hoe ity ny taratasy anankiray tonga any amin'ny FIFA sy ny CAF ity ny taratasy anankiray tonga any amin'ny FIFA sy ny CAF inona zany no fanapahan-kevitry ny FIFA manoloana an'io toe-javatra io de somary iverina kely talohan'ny nitsanganany ty FMF ty satria ny zavatra nitovitovy tamin'io ihany keo tamin'izany fotoana zany ka nitsanganany inona moa le filaza azy iny hoe comité de normalisation comité de normalisation satria nisy problema na ligue tamin'izany nisy problema exécutif ihany iny exécutif ihany tamin'iny de tsy nisy fédération teto fa tsy haiko ohatrany ravana mihitsy sa hoe inona fa de io le comité de normalisation io zany no nitatana amin'ny baolina kitra vonjomaika karazana tetezamita tamin'izany fotoana zany nitarihan'ny ramatoa Atala Béatrice de ny mission zany tamin'izay de hoe anatanteraka ny fifidianana ny FMF zany ity zany nitrango ty zavatra ity de itsara zany ny CAF itsara zany ny FIFA manoloana zao toe-javatra zao eritreritra sy analiziny atsika inona zavatra mety hitranga raha ny fahitana zany zao ny zavatra mety hitranga de mety ho tonga mety ho analiziny anay eto fa tsy hoe izay no hoe mahafantatra inona moa le filaza amin'ny teny malagasy hoe mahafantatra inona mety tsy zay zany fa analizy no atao eto mety ho tonga hatrany amin'ny fandravana ny FMF io raha ohatra ka zao zany no zavatra mitranga de iverina indray ilay toe-javatra nitranga tamin'ny comité de normalisation iny zany raha izao zany no fahitana azy analizy ho any anay satria manoloana ny rehetra zany samy hoe manazava ny heviny sy ny foto-kevitra hijoroany na ny assemblée générale natao maly na Andriamatoa Raoul Rabekoto dia ijery zany ny FIFA sy ny CAF manoloana an'izay fotoana izay zao anefa le fifidianana ny FMF io ka nahatonga ny Andriamatoa Raoul Rabekoto de nicautionné ny FIFA le tany faty zay alohany fanombohany tonga teo mihitsy ny solitena ny FIFA ho averina ndray tonga teo ny solitena ny FIFA de tonga teo ny solitena ny CAF nicautionné an'io zany hoe nanaiky an'io hatreto zany aloha de Rabekoto Raoul no filohan'ny FMF zay fantatry ny FIFA de aloha tsoriny raha zao fandehany Andriamatoa Rabekoto Raoul no manelingelina anreto atao hoe équipe anankiray eto zany satria raha tonga de tsorina hoe ao anatin'ny fédération zany de lasa misy équipe Rabekoto Raoul de tsy haiko zay équipe olona miaraka amin'ny any de ireto zany miaraka amin'ny fanjakana miaraka tonga de miaraka amin'ny fanjakana ohatran'le ampanao gazety any io le anatanteraka fifidianana fa manao propagande eraky ny anina rehetra any ny manohatra ny fifidianana io mitsangana ny cellule de crise mitovy mihitsy an'ilay izy dia eo zany tsika mahita anazy hoe inona zany zavatra mety hitranga ao anatin'izay
fakoatr'zay ihany ko mety hisy sazy a zany mantsy fanaon'ny FIFA zany nefa zavatra ohatrany io mety latsaka ndray ny sazy de eto ndray zany tsika menakafy kanefa le baolina kitra zany a samy teny daholo hoe samy tian'le izy filoha-pirenena ny teny hoe tena tiany ny baolina kitra isika menakavy amin'ny teny hoe samy tiatsika ny baolina kitra fa noho ny fahatsapana an'izay le hoe baolina kitra manano lanja manokana eo amin'ny firenena izay io tsy Madagasikara rery de lasa misy tsofotsofoka any amin'ny zavatra tsy tokony itsoany dia manjary miteraka zavatra manahirana le rara ary ny zavatra atao hoe mahagaga sy voamarika ihany ko de zao hoe isaky ny anao baolina le Barea tompoko averiky ndrem-pandeha isaky ny anao baolina match international tsy hoe match international hoe maivana fa fiaditoerana mondial ane le atao fa tsy hoe etsy amin'ny Océan Indien tsy hoe etsy amin'ny tsy zany fa fiaditoerana amin'ny mondial atao any Qatar de misy zavatra misy eo foana fisavoritahana eo anivon'ny FMF dia eo ny fanjakana de eo ny filohan'ny FMF fa maninona nefa zany zavatra any raha hoe apiripirimina any aloha fa andao le mpilalao amin'ny Barea no toanana amin'ilay lalao ataony le izy zao anio le amin'ny RDC omaly fakomaly nisy an'izany zavatra any de tsy mba voatana ve le atao hoe asa hoe mba hoe ampipokely sy ohatran'izany fa isika menakavy samy ao an-damosiny Barea daholo de raha sanatry ny vava de ataoko hoe raha sanatry ny vava ho resan'ny Congolais ndray de mbola de samy tabataba eto ndray zao hoe ny entraîneur zao sy ny makatsa makaria za aloha somary nametra-panontaniana ihany hoe inona moa no tena antony nanaiky ny Erika Rabesandrata ny hoe hitatana an'io hoe entraîneur zany hoe coach ny Barea zany sélectionneur nantany tena ihany fa raha iza zany ohatra hoe teo amin'ny toerany ka natsony hoe ndao ataovy tsy hinanao satria fantatro tsara fa hoe le rivotra iainanao anatin'le izy tsy ahafahana miaina mihitsy ka ahafahana hoe mitondra ny Barea tena sahirana anie zao entraîneur io am'izao fotoana tena sahirana raha resindray moa zany de iza no menatsiny de miala Rabesandrata ndray de opaina Rabesandrata ndray zany de inona ndray le hitsanga de nefa le fédération na le comité exécutif ato sy le ligue manao ny ataony de zao nasoloana injato areo entraîneur ny Barea io averiky ndrem-pandeha nasoloana injato ara ny entraîneur na Nicolas Dupuy io na Rabesandrata io na ataondray na Claude Leroy io na iza koa ny entraîneur tena may be any andafy any hoe na Guardiola no atao eo sa iza koa José Mourinho sa José Mourinho hoe ho atao eo rehefa ny ato amin'ny ray aman-dreny satria ne le mpilalao baolina ne ohatra hoe ankizy ao an-trano fa ny FMF ny fanjakana no ray aman-dreny rehefa ny ray aman-dreny no misahotaka nefa le zaza nala fanadinana dia sarotra be zany no ahitana hoe vokatsoa am'izay tsy afaky ny anao mazy mihitsy reo bandy eny ambony mialatsiny le fitena zay fomba filazana eny ambony terrain ireo tsy afaky ny anao mazy satria nen'ny olona tsy amin'ny fédération na milamindamina tsara nen'le malagasy atsy mikorotana dia asa zao zay azon'ny délégation malagasy ho tonga any RDC satria tsy maintsy ho antaniny mpanao gazety io any mpanao gazety afrikanina sy mpanao gazety ampanaraka ny tontolo ny baolina kitra hoe ahoana tsara ny fandehanareo ty nareo manao baolina ty nefa ny fédération sy ny tontolo ny mpitatana ny baolina kitra ny aminareo tsy mandeha araka an'izay tokony ho izy zany dia eo zany tsika atao hoe sahirana ao anatin'ilay izy ary ny tena atao hoe manahirana de ity le vahoaka malagasy zay tian'le baolina kitra tompoko de lasa malahelo misy marary fo mihitsy ary tamin'ireny kanina reny ane nisy maty mihitsy tsy hamerina ny tantara noho ilay fitiavana baolina kitra de miakatra ny tension zao koa moa tsika rehefa misy zavatra kely de jereo kely ny tensionko fa sao de manana vokatra le crise daholo no mahatonga an'izay de io trangatsavatra amin'ny tontolo ny baolina kitra zany tena hoe makarary antsika io satria samy sary-piaro amin'izay nanahoana moa ny atao hoe fisehosehon'ny frantsay nazo an'izany hoe champion du monde zany tamin'ny 98
ahoana ny fisehosehoana frantsay nazo zany hoe champion du monde zany tamin'ny euro tamin'ny euro aloha de aveo mbola nahazo champion du monde izy tamin'ny 2018 ka mbola ny frantsay tamin'ny ireo mpilalao am'izao fotoana zao ry Pavard sy ry Griezmann sy ry namany rehetrarehetra eo tena hoe fierté nationale ny le baolina kitra ary mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mahafantatra an'izany fa noho nylay atao hoe tsy fipetrahana tsara amin'ny andraikitra tokony hipetrahana ho an'ny FMF ho an'ny fanjakana ho an'ny entraîneur sy ny sisa dia zao no zavatra mitranga zany conclusion zany na manafalitra satria efa hiditra eo ny député membre Bendrina teny hoe mila mipetraka amin'ny andraikiny mazava tsara tsy tokony hifampitsabatsabaka ny atao hoe mpiandraikitra isan'isany ny entraîneur manao ny asany ny mpilalao manao ny asany ny fanjakana manao ny asany amma ray aman-dreny azy ato anatin'ny firenena ny fédération malagasy ny baolina kitra manao ny asany dia ireo tsy misy mifampitsabatsabaka raha ohatra zao hoe aty amin'ny mpilalao raha miteny ny entraîneur hoe ianna mijanona fa mila miantso zoera ohatran'izao andraikin'izay fa tsy anjaran'ny aty ivelan'ny aty no mibaiko ny entraîneur hoe ianna tokony ataon'izao na ianna isoro ianna mpidiro fa raha vao misy fampitsabahany io dia tsy mety foana ny résultat ohatra izay ihany koa ny fomba fitantanana firenena tompoko rehefa mifampitsabatsabakeo amin'izay fitantanana firenena zay dia tsy misy raharavanina ilay izy izany tsaingohana kely atsika hidirana kely atsika tsy fantatra ntsony zay fandehany dia izao no mahatonga atsika zany hoe resam-pitantanana mihitsy zany mahatonga Madagasikara antra sy fadiranovana tahaka an'izao faible sika aloha tsika tsy alahelo aloha tsika tsy hoe ahoana koa zany fa zay faible isika eto Madagasikara mahantra isika pauvre ho an'izay tsy hoe tsy mahazoazo teninkazo loatra de hoe pauvre zay ngamba no azoazo ny sasany fa izay no mahatonga zany hoe ny ataontsika ihany no mahatonga atsika ho sahirana eo amin'le raharaha tokony havita zavatra tsara mihitsy ny fanatanjahantena eto Madagasikara ary tsy mibaolina ihany eny ry namana faniry ny taranja-panatanjahantena eto tsy mibaolina kitra ihany fa ny atleta malagasy tompoko dia be de be mihitsy no manan-talenta amin'ny resaka fanatanjahantena arak'izay taranja zay ataony zany fa noho nlay rivotra iainany eto sy fitsapatsabahany atsy makaria dia tsy tafavoaka lavitra tsika eo amin'izay fanatanjahantena izay kanefa ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena dia anisany mampisandratra lehibe mihitsy ny firenena eo amin'ny sehatra manerana an'izao tontolo zao zany na inona tenenina dia izay no zava-misy rehefa mahazo fandresena ny ekipa ny bare so de zao no natonga an'izy mila manetry tena mihitsy aloha zany aloha fa io zany no tsy ampy eto amintsika zay le fanetreteny zay ny fanekena hoe aleo aloha andiny tena fa raha vao misy zavatra tsy mety de mipanohatra io raha vao misy ianina kely de ny RMDM io raha vao misy zavatra kely de ny team io raha vao misy zavatra kely de amfilo teo aloha misy zavatra kely de amfilo teo aloha Marc Ravalomanana no ambadika io ny filo teo aloha Herra Jonary Mampianana no ambadika io ohatry ny lasa routine ohatran'izany le izy kanefa tsy izay mihitsy satria le raha-baolina kitra zao efa mipetrapetraka tsara ny rafitra ao anatin'io de samy manatsa ny ndraiky ny fotsiny de zay fa izy ty moa vao nanomboka mihitsy fifidianana tany ifaty iny na manafaniry de fa hitahita taratra hoe hafaafy ty raha ty satria alao de tsorona mihitsy hoe Andriamatoa Rabekoto olona mihitsy no misy tsy mahazoazo zany ao anatin'ilay zary hoe manelingelina ny sasany izy de ataoko hoe sasany ataoko amin'ny fomba fiteny mihaja mihitsy fa tsy tiako loatra mantsy le ty le manitsinitsy ty fa ataoko hoe tsy metimety amin'ny sasany Andriamatoa Rakoto Rabeolona de io zany no iafaran'ilay raharaha fa de nahoana aloha zany nahoana fa de anao baolina aloha zany mibary riva manomboka amin'ny 4 any Repoblika Demokratika ny Congo dia manohana azy hatrany mitondra ambavaka an'izy ireo hatrany isika satria de tsoroneto tompoko fa tsy mora no mahazo andreo zoeryreo hiakatra eo ambony kianja ao ibaby ny atao hoe
raharaha momba ny tontolon'ny baolina kitra, ny pression ny mpijery baolina, ny malagasy ray manontolo babelona izoera, ny raharaha tsy milamo ao anatin'ny FMF babelona izoera, de tsy maintsy ao zany hoe ay anahoana zany zao ny vokatreto sy ny sisa dia ho hitantsika amin'izany fa tsy mora io, araka ny tenen'ny sasany hoe nareo ane be kritika rehefa eny amin'ny tribune sy ny gradainy tokony natao an'izao tokony natao an'izao, fa rehefa reny le be kritika reny no asaina miakatra eo ambony kianjo eo tsy hitakory zay ataony manoloana an'izay raharaha izay faniry. Ty moa zany de molo tonga an'le hoe zay le sitrapon'le fanjakany ary iny le tenin'ny filoham-pirenena hoe vitanareo ny toany ary vitanareo ny azo anareo fa mbola tsy milamy io, de zao tranga ny zavadrove ndikan'izay fitenenan'izay fa rehefa zay moa no tadiavo ny fitondram-panjakana zay ihany koa mety ho tadiavo ny eo anivon'ny comité exécutif ny amin'ny hoe atao zay andravana ny fédération na ve na iverena n'le comité de normalisation, satria rehefa andray fanapahan-kevitra zany ny FIFA de mety akafanapahan-kevitra hoe ho voasazy fanotelo ny anareo sazy voalohany azy atsika tany amin'ny taona 20 dimy amby 20 ena 20 fito amby 20 sivinjato sy arivo tanoany de tonga taty amin'ny 70 sivinjato sy arivo taty zay nanantanteraka ny lalaon'ny nosotsika tamin'izay fotoanandro eo. De ny sazy faharoa dia io zay nisin'ilay comité de normalisation nandravana le fédération na teo aloha zany, ka raha ohatra zany mito zao fifanenjanana zao dia ho voasazy ndray i Madagasikara dia mety hiverina ve any am'izany adevitra zany, de iza ny azo tombotsoa mazava ho azy dia lay mihevitra fa tsy mety aminy raha olona sy ny tariky raha olona na tsy mety aminy raha olona sy ny fanapahan-kevitra raha olona ary manelingelina azy de tonga am'izay mety ho tanjona iriny zay, fa miperita ao anatin'izany ny victime ao anatin'izany no misubira ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ny mpanao baolina kitra sy ny mpity baolina kitra no sahirana azy vo anatin'izany sy lay honneur amin'ny Madagasikara zay efa mba tafiakatra tany amin'ny kanina tany amin'iny taona 20 sy 20 sy 2020 satria tsaroantsika tsara tamin'iny kanina iny dia naka fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny kafo ampitombona 420 ny ekipa afrikana mandray anjara amin'ny kanina, fa teo aloha izy 12 zany hoe doublena le izy zany, fa tsika na le tam'le ekipa 12 ary le firenena 12 nandray anjara tamin'ny kanina zany satria iny fanavaozana teo amin'ny FIFA hoe ampitombona lay isan'ny Afrika sy ireo firenena hafa mandray anjara ao anatin'ny coupe du monde de namboarina daholo zany na taty amin'ny Copa na taty amin'ny UEFA na taty anivon'ny CAF de nampitombona ireo firenena mpandray anjara zany, fa atsika hatram'izay na tsy nandray anjara tamin'ny kanina ara de laharana faharoa isam-bondrona foana, fa ny olay hoe 12 vitsy mpandray anjara tamin'ny kanina zany satria zay voalohany tao anatin'ny isam-bondrona ihany nanao kanina dia tsy afaka tsika fa faharoa foana tsika, fa rehefa nampitombona l'izy 420 mbola tazomitsika foana lay laharana faharoa isam-bondrona dia nanana chance tsika zany miatrika izay kanina izay, zany hoe tsisy magie zay natao Nicolas Dupuis akory zany fa fandaminana sy fandrindrana teo anivon'ny CAF nahazoantsika an'izay, fa mbola voatazotsika hatrany lay laharana nisy atsika zany, fa teo aloha niezaka nataon'ny mpilalao sy ny fanohanana zay nataon'ny fitondram-panjakana ny fandimby nanampy amin'ny Bareangy président Marc Ravalomanany tsaroantsika tsara nidina kena kianja tena mamasina ary nitondra anjara briky tena nanampy betsaka amin'ny Barea président Rajonary Mampianina, de reny no nitambatambatra nahazona le résultat ny kanina, reny no nitambatambatra nahazona le honneur sy le fierté à Madagasikara lay nisandratra manerana an'izao tontolo zao le ekipa kely nambara teny anivon'ny RFI no nampisandratra an'izao tontolo zao tantara zany ary inotsika fa hiverina zany zay mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra amin'ny akapobeany, fa hiverina am'izay tsika ny amin'ny zava-misy ny raharam-pirenena efa eto akaikitsika eto ny vahiny tompotrano am'ty androany ity niara-dalina amitsika solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Anambohitra Atsimo dia Mahamira Bendrina, izy dia mampatsiahy foana tsika fa kestora fahatelo ny anteny mera-pirenena. Miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka. Miaraba Faniry, miaraba Rina, miaraba tsika rehetra ato trano araka ny voalazanao teo ny MBS zany sy ny Radio Mata zay loharano hipoiran'ny fandaharana amin'ny lafiny teknika ampitaina amin'ny
fomba manaraka ny teknôlôjia moderna ihany koa ka afahantsika rehetra manaraka ny fandaharana am'izay fotoana mahamety atsika sy amin'ny toerana mahamety atsika rehetrarehetra fa indrindraindrindra miarabanareo mpanaraka ny fandaharana ary miraso atsika rehetrarehetra tafahoany eto indray tsika faniry raha nyresaka rehetrarehetra nandeha teo izay tena misy seampiainana seatrasa isan-karazany tany saina de ohatrany tena mahitatsika hoe tsisy mandeha mihitsy ing zany le izy tsisy mandeha amin'ny loniny mihitsy fa hoy ianao teo hoe ivadika amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeny tsika am'izao tapany faharoa zao mamela anao raha ohatra ka anamafy kely ny resaka efa nataoko tsika teto foana hatram'izay ty moa tsy hoe mizara vaovao fotsiny tsika fa manadiady tsika miresaky tsika dia manangona ny vaovao any anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny tsika de mitatitra an'izany eto ary ny lahadinika anankiray izay entitsika eto tsy hoe vitan'iny andro anankiray iny fa misy fanaraha-maso ataotsika misy tomba nataotsika tomba nezaka mihitsy hoe aiza ho aiza miohatra am'resaka ny fanaovana tamin'ny fotoana nyonana farany de misy zany karazana lahadinika karazana hevitra karazana tranga zay tsy maintsy resahana matetika faniry syrina mba histoy ny resaka fa tsy matimomoka ary mba ahafahatsika miantsoantso arak'izay tokony ho izy ny amin'ny fanatsarana ny fiainany vahoaka amin'ny akapobeny ka raha ny resaka ny sosialim-bahoaka sy ny fiainana andavanandro ny vahoaka tsika teto de anisany efa resahantsika teto ty resaka PPN ity resaka vidim-piainana amin'ny akapobeny mihitsy zany resaka fiakarany vidim-piainana amin'ny akapobeny fa indrindraindrindra ilay tsy fahazakan'ny vahoaka azy itsony tsy zakany fa efa mividin'ny vahoaka itsony zay ny zavatra mitranga ary tsy isika rery ny mahita an'izany fa na ny fitondram-panjakana rehefa nanaiky atsika efa nanaiky ny zavatra lazaitsika fa tsy zakany fa efa mividin'ny vahoaka itsony ny vidim-piainana am'izao fotoana indrindra ireo zavatra ilaina amin'ny andavanandro averitsika efa ny zavatra ilaina amin'ny andavanandro de tsy ny sakafo ihany fa ny kojakoja rehetrarehetra manomboka any amin'ny resaka fitaterana io amin'ny resaka fidiovana io amin'ny resaka fampitaovana io sy ny sisa sy ny sisa fa indrindraindrindra ny sakafo mahavelona amin'ny maha-olombelona hoy atao hoe efa samy manaiky ange zany ny rehetrarehetra na mpitondra na ny entina na ny isika ty am'sehatry ny fanaovana politika manara-maso ny asan'ny ataoko hoe mitsikera ny asan'ny fitondram-panjakana mba ahitana zavatra tsaratsara kokoa mba ahafahany zareo manitsy ny diany samy manaiky fa tena efa tsy zakany vahoaka itsony ary raha fomba fiteny tatoatony hoe hita sy tsapany ambilaniny vahoaka ny zava-misy iainana de zay tsika afaka miresaka afaka mitenytsika fa raha io vidim-piainana miakatra io kosa aloha de tena miantraika any amin'ny vilanin'ny vahoaka io tsy fantatro le resaka teleferika hoe tena miatraika marina ve samy manany tian'olazaina moa anatin'le izy fa raha ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny akapobeny de tena miatraika amin'ny vahoaka eny ny saran'le fampiasana an'le teleferika ny trosababen'ny taranaka maro ifandimby amin'ny fametrahana an'le teleferika sy ny sisa tena iantraika any amin'ny vilany sy ny tokantranony vahoaka tsiraray avy tokoa satria tsy mpitondra fanjakana ange no andohan'zany fa ny volam-bahoaka no andoavana an'zany ny etra avy amin'ny vahoaka no andoavana an'zany ary ny vahoaka no mandohan'zany ao anatin'ny ampolo taonany maro zany hoe taranaka vitsivitsy ifandimby farafakeliny no iantoka an'ireny zavatra ireny ka mazava ho azy zay nge mba ny tian'ny mpanoratra olazaina raha nisy ny fitenenana hoe tena miatraika any amin'ny vilanin'ny vahoaka tokoa ny resaka fametrahana nyo fomba fitaterana miantona mitady izay kasaina apetraka eto an-taninarivo renivohitra io fa tsy resaka an'iny ho avy ny fotoana iresahantsika an'iny rehefa tena matomatotra kokoa zany ny zavatra azo resahana fa tsika teto mifanaraka hoe ndao anara-maso ny fivoarany fampidinana ny vidim-piainana satria izay averiko ihany izay lay baiko tany amin'ny 5 ny volana aogositra tany ho any na me baiko amin'ny filoham-pirenena hoe ampidino anatin'ny 3 andro
no vidim-piainana io tsika zao efa hiakatra ny tapaka ny volana oktobra zany hoe fa 80 andro indray afaka fotoana foy a de teanao tomba anezaka kely tsika hijery hoe aiza ho aiza marina ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao mahavita mission ve le mpikambana amin'ny gouvernemanta izay efa no avozina mihitsy sa tsy mahavita raha mahavita inona ny zava-misy raha tsy mahavita inona ny tokony atao ka raha iresaka n'lay zavatra hitatsika am'izao fotoana zao tsika amin'ny fiainana amin'ny akapobeany amin'ny tetiandro sy ny sisa moa zany tsy de miditra am'lay atao hoe mahitany tsika zao fanira zafy manantany zany hoe miditra am'lay vanim-potoana tena manompoka vao maika mahamafimafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy miditra amin'ny mahitantsika de hiditra amin'ny maitsoahatra tsika rehefa kelikely eo zay tsika vao amboly ao anatin'lay vanim-potoana rehetrarehetra aiza ho aiza ny zava-misy am'izao fotoana zao raha ny taremarika voaray faraparany sy hita eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny de tena azo lazaina hoe tsy misy natao hoe tsy mipaka na misy aza indraindray a tsy mipaka any amin'ny aty volan'ny vahoaka malagasy ny fanovana ny vidin'entana ny tena zava-misy marina de zao rehefa misy nietsika androany ataon'ny tompona ndraiky de midina kely 20, 50 ny vidin'entana fa afaka 3 andro 4 andro de miverina amin'ny teo aloha na mihoatra noho ny teo aloha aza de zay a no mahatonga atsika mametraka amin'ny fanontaniana hoe inona zany ny vahaolana zay aroson'ny fanjakana fa tsy tafavoaka 80 andro aty aoriana tsy tafavoaka le gouvernemanta tsy tafavoaka reo ministera rehetra zay voakasika tokony anao ny fampidinana anio vidin'ny entana ilaina andavanandro napetraka tam'zany a ny karazana paikady rehetrarehetra hitatsika fa raha ohatra ka iresaka ny vary fotsonytsika ohatra hatrany amin'ny fambolena hatrany amin'ny mpamboly reny nanaovana be midina voalohany indrindra mba ataoko hoe mba tsy hitenenako hoe ny terena ankolaka ampidina ny vidin'ny vokatra avy any fotony mba ahafahan'ny vokatra makaty am'mpanjifa farany midina zay zany ny kajy hitany mpitondra fanjakana efa nresantsika teto tadiditsika tsara fa voatendro minisitra vaovao de lasa nizakazaka nakany aloatra satria any anisan'ny sopotro Madagasikara raha resaka vary ny jerena fifampirarahana tamin'ny mpamboly ny amin'ny ampidina amin'ny mpamboly ny vokatra ny fambolena izay ataony izay fivelomany zany no vahaolana no eritreretin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany 80 andro aty ariana hoy ah mazava ho azy fa tsy misy fetraikany aty amin'ny vahoaka aty amin'ny lanin'ny vahoaka sy ny tokantrano tsirairay avy zany zavatra zany satria na ny vanim-potoana ifampiresahana ary amin'ny vanim-potoana tsy isin'ny vokatra sy ny sisa efa ndresahana teto hoe mamono ny mpambolo zany mamono ny vokatra malagasy zany fa ny fanatsarana sy ny fampitomboana n'ireny vokatra ireny no tokony ho jerentsika resaka vary amin'ny akapobentsika androany de gagitsika rehefa manao fanambarana ny filoham-pirenena hoe manafatra vary ndray no vahaolana zay tsy miteny hoe tsy ilaina ny vary afarana am'izao vanim-potoana zao fa zay kosa te hiteny hoe raha tao anatin'izay rotona sy tapany nametrahana velirano sy nampanantenana ny vahoaka fa ampitomboana ny velaran-tany hovolena vary zay rotona sy tapany mahery aty oriana mbola fanafarana vary 20 sambo farafakeliny zany no irearian'ny fitondram-panjakana asa raha azo ny fitondram-panjakana ny antony tena mahatonga an'izay na fahanahina tao fotsiny sy ny vokadratsiny zany eo anivon'ny sehampiariana sy ny sehampamokarana eto Madagasikara fa ny tena mahagaga sy manaitra ao anatin'le izy de le tsy fahafantarany tompona ndraiky mpanjakana ny fiodin'ny fotoana fambolena n'io vary io na le ataontsika hoe sikla satria rehefa nataony zareo zany ny fampitahana de aleon'ny lavitra ho nomara ampidinana ny vidim-bary hoe eto Madagasikara toy izay andro ny vokabary afaka rotaona
de gagitsika efaniry fa taiza teto Madagasikara mbola nisy sikla fambolem-bary maharitra 2 taona so de afangaron zareo amin'ny fambolena mangazo na hanikotrana hafa na hanikotrana raha mbola latsaky ny 2 taona mangazo raha mahazo toerana tsara mbola tsasaky zany fa ifepitaona zany de efa miakatra tsara fa eto faniry vo tena me mazava amiko ny antony saika ny tofana tambary teto amin'ny faritra Tananarivo tamin'ireny fotoana na vaivay reny ny resaka fanotorana tambary izany a ilay fomba fijeriny fambolem-bary mihitsy no tsy haitsika tsy hainy mpitondra fanjakana de miainga avy amin'izay ny kajy ataony ka mandiso ny paikady sy ny drafitra eritreretiny hoentina mampandroso ny firenena raha gagitsika tamin'ireny naninona sarotra be no fandresy lahatra hoe aza totofany io tambarina io le makambotro manjaka io zao zany me mazava le izy de mipetraka foana ny fanontaniana makaiza ary tsika ty amono afo foana ve zany no atao raharaha satria amintsika famonoana afo izany fanafarana vary 20 sambo avy any ivelany zany ary ao anatin'le fanehoan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana rehefa tena mamaky tsika de tsy misy famakafakana mihitsy fa de hoe inona no antony mampisondrotra ny vidin'entana de mivaliny de hoe tsy tokony hisondrotra ny vidin'entana satria PPN zay fotsiny mivaliny satria ve PPN le entana de tsy tokony hisondrotra ny vidin'entana de tsy gagitsika raha zavatra tsy misy fotony sy tsy misy dikany oatra zany ny vahaolana hita hoentin'ny fanjakana mampidina sy mife ny vidin'ny entana sy ny fisondrotana zany vidin'entana zany isan'andro izay endrika fifehezana zay nefa faniry de raha tsika mahita fa fiemorana fifehezana vidin'entana resako eto tany amin'ny 70 taona lasa tsika ny ainana zany ary ny zava-misy ainatsika malagasy amin'izao fotoana zao de ahitana mihitsy hoe mitady irona miverina amin'izany fiainana tany amin'izany 70 taona lasa zany tsika tonga am'ilay hoe mitorona hoy ny ankizy inona ny ainatsika tamin'izany tamin'ny andro sosialisma zany samy mahatsiaro tsika efa lehibe tamin'izany satria efa ny rahandray aman-dreny tamin'izany a nandeha ny lahabary vao maraina sy ny sisa ny ainany zany fisin'ny coparema sy ny sisa nentin'ny fitondram-panjakana ny feny vidin'entana ary rehefa tsy manaraka an'izay vidin'entana apetraky ny fanjakana zay de mahita ny tsy fahita ao anatin'le izy efa ny alantsika zany efa nylozan'ny zava-misy amin'ny akapoben zany ary efa navalon'ny tantara zay tsy azo ovana hoy averiko foana fefa politika hafa sy paikady hafa nefa raisin'ny fitondram-panjakana ny fanimpo taorian' zay hoentina misehatra eo amin'ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara ka ny antsoantso foantsika teto hoe inona moa no tsy mahatonga ny fitondram-panjakana mampitombo ny mapakatra ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny raha resaka varitsika satria zay no loha hevitrytsika androany de aleo sika andao ampianatra mihitsy andreo zay tsy mahay hoe ahoana ny fomba sy ny fepitoana sy ny vanim-potoana am'izany fambolem-bary zany de tsika eto faniry ampianatra andreo zay tsy mahay fantatsika tsara fa ao anatin'ny taona iray farafahakeliny indray mandeha miakatra ny vary farafahakely no fa satria fantatsika tsara fa azo ataoko rehefa voafeny ny rano no mamboly vary indroa ao anatin'ny taona anankiray ary zany le tompoko no mampisy ny hoe fararano sy ny fotoam-piotazana ao anatin'ny taona anankiray farafahakeliny amintsika zany ny tokony atao de ny fahafahana mifehan'ireo fambolena vary indray mandeha farafahakelin'ireo fa ny tena tanjona de nindroa amin'ny faritra sasany tena efa azo atao zany rehefa voafeny rano hoy ka maninona volana farana an'le vary 20 taona raha ifehezana ny rano
ampolo taona nizahay ny antsoantso an'io tohadrano amin'ny sampanan-dalana makeny ambotro manjaka eo amin'ny tsena ny ara-malagasy io ny antsoantso hoe maninona ny fitondram-panjakana no tsy miezaka manao an'io tohadrano io araka ny tokony ho izy satria ilemaka rehetrarehetra midina makany ambany andrefana atsimo andrefana rehetra be tsy mitantatra rehetrarehetra iny a de miankina amin'ny rano avy eo amin'ny sampanan-dalana io no ahafahana mifehy azy zany no nangatahana tamin'ny fitondram-panjakana mifandimby tatao anatin'izay folo taona farana zay ny anatsarana an'io talohan'izay a efa nisy ny zahatra natao efa fikojagojana no anjaran'ny ataontsika hoe ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana eny fotony ary tsy mifaritra mbotso manjaka rery ihany no mahazo tombony amin'io fi ny atsimon-drano rehetrarehetra iny mahazo tombony amin'izany zavatra zany zany na tonga anay manao sosikevitra hoe nahoana raha misy ihany ny vola anaovana an'izany zavatra zany tsy zany fotodrafitra azy anatsarana ny famokarana anatsarana ny vokatra izany no atao azo atao tsara ao anatin'ny fotoana foy zany fantatsika tsara teknôlôjia ny fanorenana zay efa mivoatra am'izao fotoana zao fa ahafahana manatanteraka an'izany ary ampianaritsika eto fa raha vita ra-potoana alohan'ny tokony ampidirana rano amin'ny tambary zany ao anatin'ny enim-bolana raha ela indrindra la ela loatra ary zany de fa azona vokatra tsara kokoa noho ny teo aloha miampy ireo teknika mpambolem-bary isan-karazany manana laboratoire manana ivitoerana fanaovana andrana isan-karazany tsika zay efa nisy teto Madagasikara teo anivon'ny ministera ny fambolena antonany maro ary efa mifampizaratraikefa am'ireo firenena afitsika fantatsika tsara fa matotsika afaka manafatra vary avy any am'ireo firenena mpamokatra vary hafa dia mazava ho azy a manaikitsika fa manana teknika mpambolena tsara kokoa izy na manana velara-tany misimisy kokoa ary manana ambom-bava azo aondrana matotsika any manafatra ary tsy abaka an'izany tsika rehefa miteny hoe ny 20 isanjato amin'ny Madagasikara ny 20 isanjato ny velara-tany eto Madagasikara de natao ambolena ary ny akamarony am'ireo de tanimbary nahoana no tsy reny no anaovana ezaka tsaroanay tsara fony zahay mbola nitantana commune be ny tanàna tany amin'ny taona 5 tany nisy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana teo ambany fitarian'ny filora valomanana tamin'izany nampidirana natao hoe SRA sy ny SRI zay teknika mpambolem-bary nalaina tahaka tany am'ireo efa nampiasa azy sy nentina teto Madagasikara ny commune izay mpitantana ny commune tany ambanivohitra tamin'izany tena teo ambany tantsoro-kara teknikan'ny PSDR nanao zay farany azo natao ary nisy ny fifaninanana tanterahan'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany ampirisihana entina mampirisika ny mpamboly ny am'fampiasana an'ireo teknika ireo na ahitana vokany zany fa raha resahantsika hoe any amin'ny 2 taonina isaky ny hektara no mahazatra amin'ny teknika mpambolena netim-paharazana fa tany amin'ny toerana nisy anay sasany a zay efa nanaovana an'izany a nanaovana vitrine tafakatra hatrany amin'ny 6 taonina faniry isaky ny hektara fa tsika moa samy nahita ny tantara tsy azo vonoina ao a fa rehefa angamba rehefa hita ny sasany hoe nenany roso ary nahazo vahana ny faritra ambany vohitra sy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny tamin'ireny fotoana ireny de nyravana ny zava-misy mbola maro am'ireny mpamboly nahazo tombony tamin'ireny fotoana ireny no mbola manohy an'izany teknika zany zany no tokony aparitaka eran'ny Madagasikara zany no tokony anaovana ezaka manokana zany no tokony anaovana teti-bola manokana anapahariahana azy a fa raha io reo le makahita amin'ny masotsika rehetrarehetra eran'ny Madagasikara reo maro angeny sopotra eto Madagasikara raha ireny a no ampiarana an'izany teknika zany ka atotonany ny teti-bola zay ka sain'ny fanjakana nafarana vary ao anatin'ny enim-bolana fa tsy miandry 2 taona zany re tompoko de efa hitatsika ny vokatra zany zavatra zany mbola tsy miresaka n'ilay fanitarana ny velara-tany azo volena io a fa ny fanatsarana ny teknika mpambolena fotsiny mba ahafahana maka vokatra ao anaty tsaratsara kokoa zany ahafahana maka vokatra tsaratsara kokoa ao anatin'ny fotoana foy ao anatin'ny vanim-potoana anankiray ary averinay ho anareo zay tsy mahay fa azo atao indromy an-taona zany ao anatin'ny taona ray
zany no tokony ataony anaovana ezaka angana tsy magia zany zava-misy iainany zany ary nympamboly faran'zay lavitra fandrosoana lavitra ny teknôlôjia vaovao aza mahalalan'zany fa tsy ampitosika reny a no mila atosika ao anatin'ny ino ty izy ao anatin'ny ezaka ampiakarana an'zany vokabary eto Madagasikara zany fa inona zavatra mitranga to Madagasikara am'zao fotoana zao ezahana afarana daholo zava-misy rehetrarehetra de rehefa mandinika tsika hoe raha afarana daholo hatramin'ny vary hoanina de inona ny zavatra mitranga vo omaly angamby izy iny faniry nisy fanadiadiana zay nandeha nilaza mihitsy a ireo mpanafatretana anyvelany namoaka ny vidiny entana afarana anyvelany vidiny akana azy ihany zany sy ny sara-pitaterana fa tsy ampy atsasaky ny lazaina fa masokarena akory rehefa tonga any am'mpanjara le izy de mipetraka amin'ny fanontaniana inona zany no mameno an'ireo mapakatra be an'le izy ka mameno an'le banga atsasanyireo de mivalany de tsotra ny fady tseranana ny etra sy ny aba isan-karazany fanresaka an'za mihitsy ny kolikoly isan-karazany zany a no mahatonga ny fiakaraka mahatonga ny vahoaka malagasy ho sahirana tsy atakatra n'lay vidiny tsony tsy anana an'lay fahefa mividy tsony de rehefa jerentsika zany zavatra zany iza mahazo tombony ao anatin'le izy de mahazo tombo voalohany aloha raha tena ara-dalàna ny fakanan'zany aba sy etra sy faditserana isan-karazana zany de ny kitapom-bola mpanjakana zany hoe natao voapirofo zany fa natao amenona ny banga any anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanafarana nireny entan'ireny fa aiza ny fampidiram-bola hafa izay nomanina ny anatin'ny teto-bola mpanjakana izay tokony hahafahana miatrika ny filan'ny fampandehanan-drara eo anivon'ny fanjakana amin'ny andavanandro fa tena tsapa mihitsy am'izao fotoana zao fa ezakazahana ireny zavatra ireny a mba amenona ny banga any anatin'ny kitapom-bola mpanjakana za mbola tsy miteno inona ny nabanga azy fa banga fotsiny aloha de iza zany mameno sady mandohetra zany le vahoaka no mbola mividy lafo de eo no mahatonga tsika miteny hoe rehefa namenona ny kitapom-bola mpanjakana ryreo tsika miantsoantso hoe ny fahefa mividin'ny vahoaka ny tokony ampiakarana inona moa ny atao hoe fahefa mividin'ny vahoaka ny fampakarana ny teti-bola kely isa-tokantrano mba ho sahaza ny filan'ny isa-tokantrano amin'ny fiainana andavanandro karazana fidiram-bolan'ny vahoaka amin'ny akapobeny na izy manao fandraharahana na madinika io na vaventy na izy mampiasa mandray karama isam-bolana misy moa fantatsika ireo ivelan'zany any misehatra tsy voafaritra isan-karazany de eto zany tsika de mametraka hoe ko inona moa zany rehefa miamisavovony any any amin'ny kitapom-bola mpanjakana inona tsy ahafahany fitondram-panjakana mampiatra n'lay fampanantenana indrindra ho an'ny mpiasa-panjakana any ange zany no azo anaovana ny fitakiny ampiakaro ny fahefa mividin'ny vahoaka amin'ny akapobeny na izy mpandrara na izy mpiasa amin'ny tsy miankina na izy mpiasa-panjakana inona no andrasany fitondram-panjakana am'zany raha nytarehimarika ny jerentsika de miteny amintsika fa hahafahana manatanteraka an'zany a izany zavatra zany a raha ohatra ka hay ny mampiatra araka ny tokony ho izy mandrafitra aloha voalohany indrindra ny teti-bola mpanjakana ary mampiatra azy araka ny tokony ho izy fa tsy zay zava-misy fa tonga amin'ilay hoe ny vahoaka madinika foana ihany no misedra ny mafy ao anatin'izay zavatra izay ka terena ireo mpamokatra any fotony ivarotra amin'ny fatiantoka vonoina amin'ny alalan'ny fanafarana entana tena betsaka isan'andro ny vokatra vokarina eto an-toerana ary zany rehetrarehetra zany faniry rehefa diniatsika de ahitantsika hoe
tohatra ny sary mietsika foana ihany no ataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny fitondram-panjakana daholo angezany zavatra zany e ny fitondram-panjakana no mampakatra ny aba sy ny etra ny fitondram-panjakana no manafatra betsaka ny entana ilaina fiainana andavanandro ny fitondram-panjakana ihany koa nefa ty ambadika ny mody maniraka ny tompona andraikitra eo anivon'izany fitondram-panjakana zany hanao hanery ny fampidinana ny vidinentana etseroa dikan'izay sary mietsika daholo ny ambiny ary lasa vokatra zay sary mietsika zay a natao aminona ny vahoaka amin'ny akapobeny mihitsy de hoy isika hoe makaizy ty fireneny ity makaizy ny fiainana andavanandro mponina am'izao fotoana zao misy aramoa zany somary miteny mihitsy hoe aso de fa nainina kosa re ilay filazana an'le hoe roa taona ny vary miakatra so de efa lasa kajy politika hatrao fambolem-bary izy ty ry faniry ka manisa hoe afaka roa taona tapitra ny fempotoana fiasan'ny mpitondra am'izao fotoana zao de mba efa fatany fa tsy havitany ninona ao anatin'izay roa taona zay izy de lazay fa mivariny tsy miakatra atao anatin'ny roa taona manaraka lasa samy manana filazan'le olona satria samy verisaina samy mametra-panontaniana moa zany e ny aminy hoe inona marina no tena paikady eritrereton'ny fitondram-panjakana amoahana ny firenena am'ty zavatra mitranga efa tsy zaka ny vahoaka intsony ity zay amin'ny akapobe ny faniry raha ohatra ka hoentinetindray ny fanadiadinana tao anatin'izay andro maromaro farany zay a mikasika an'io resaka hoe ezaka tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fifehezana ny vidinentana io zay lasa sary mietsika hoy zany hoe azoko ilazana azy a sary mietsika am'izao fotoana zao tantara mitoy io averiko eto foana ary misaotra anareo zay mampitany vaovao aty aminay afahantsika mizara azy sy afahantsika manohy ny fanadiadiana ao anatin'izany fa tantara mitoy fa amitsika hatreto tsy tafavoakany zareo mibaolina aotra raha noty nomena ny amin'ilay famitana n'lay mission nomen'ny filoham-pirenena amin'ny hoe ampidino ao anatin'ny 3 andro ao anatin'ny fotoanana foy ny vidim-piainana raha ohatra ka zay vary zay no andehanantsika lavidavitra mihitsy député Mamira Bendrina de efa tany any andro ny fahampanjaka tany e tamin'ny mpanjaka andrenam-ponimerina nametrako zava-dehibe an'zany vary zany ary rehefa nitantarina zay nge lehibe tsy mitantatra rehefa nitantarina ny lemaka imbety mitantatra iny mitoy atrany akadin'andrina any rehefa andehanana lavitra nitantara am'zany rehefa nitantary mibety mitantatra de hoe ndetsika hitady zavatra zay mety everina fa masony vaoka aorinao efa napetraka le hoe ny ranomasina ny valam-pariako zany hoe iray tsy mivaky Madagasikara fa mila mitady zavatra sika afahantsika mametraka ho andrin'le vahoaka ho tena ampiavaka an'le malagasy ary tena hiaina an'le malagasy ka tam'izany mbola tsy nisy ny importation sy ny exportation de ny zavatra ny ainana de ny aina ny zava-nisy itsika de ny vary zany satria efa hita taty amin'ny fotoanan'ry raha lampy taty ny omby sy ny rehetrarehetra dia nikarikotsika nijamoka zany teneniko zany de nikarikotsika de nahita varitsika de tena ny sasatra tam'izany fotoanandro zany mihitsy ny mpanjaka sy reo vahoaka tamin'ny fotoanandro hoe ndaotsika ambolo vary fa mety ty vary ty isika raha teo nanana tany dadasika ary ny toetany eto Madagasikara de mety amin'ny volo vary io zay nge ny antony nahatonga ny Madagasikara ho tena hoe foto-tsakafo ny vary satria mbola mivelatra ny tany ary betsaka mbola tsy nitrandrahana tsy nambolena fa ny toetany ihany ko de milaza sy mametraka an'izay io nambarany député Mamira Bendrina hoe sikla io misy aza any amina toerana samihafa ary nisy zay témoignage nataon'ny filohan'ny antoko PSD zay député Mamira Bendrina ny amin'ny hoe tanoany amin'ny volana jona zay ozy izy namafyketsa ary tsy hoely zay afaka herinandro vitsivitsy am'ty volana oktobra ity de efa anapabary zay dikan'izay raha rasina zany jona jolay oa septambra no oktobra efa bolana ane zany zay le vary aloha zay le vary aloha zay tsy mahay ary azo trandrahana le izy ary fantatry ny niveau ministère zany fa ministère ve tsy miresaka amin'ny filoham-pirenena hoe zao ny azo exploitena nyty zavatra ty fa raha ho antsika fantatsika fotsiny zay miandry rano sisisa de fantatsika hoe azo trandrahana tsara ny amin'ny fahafahatsika mamoka bary indro ao anatin'ny taona ray ohatra satria efa nitsinjo lavitra lay tompon'andraikitra
tamin'izany fotoana zany nandritra ny fotoana fahampanjaka zany taty amin'ny filoha Philibert de nametraka izy hoe politika nkibo mila mihinan-kanina sy voky ny vahoaka ka inona moa ny sakafoanina sy nahavoky malagasy de hoe rehefa ampivary izy mianatra tsara mpiasa-panjakana mahavidy tany afaka manao zavatra tsara mpiasa-panjakana dia zava-dehibe zany zay le izy mianjery namana rina satria faly izy ao anatin'izany resahany zany fa napetran'izay hoe politika nkibo aloha hinan-kanina malagasy de miasa tsara malagasy manambola malagasy Andriamatody deratsiraka nametraka an'izay hoe zay manana le fahaleovantena ara-tsakafo itsika ary manana ambombava afaka ahondrana zany ny firenena matanjaka ao ariana kely eo président Maro Karavalo manana tena nametraka tsara am'izay SRA resahany député membre Bendrina teo ary nanao fifananana volovary tompoko lasy tompoko vavy ary nametraka na silo samy hafa reny manao fanangonam-bary nametraka banko na semence masom-boly de nampitombo ny voly zay nahazatra n'le voly tranainy am'le hoe tsotsotra ho an'le taloha fa efa misy le voly en ligne tamin'izany fotoanandro zany de nisy mifampitaovana marobe ny tracteur ny kibotasy izy tsarony tatsa zany tompoko lasy tompoko avy satria zava-dehibe zany vary zany taty amin'Andriamatoa Rajonary Mampianina de nametraka rehefa nisy ny olana teo amin'ny vidim-bary de napetra le plateforme navaly plateforme nationale nary de tao ny producteur nisy fotoana mpambokatra sy ny mpanangobokatra hatramin'ny mpamboly fa tetsakelany ny mpanafatra vary fa tsy nomena vahana ny mpanafatra vary fa tsy maintsy nenona ny mpamokatra vary de miainga avy any amin'ny mpamboly zany sy ny mpanangombokatra de inona ny antony nahatonga ny fiakaran'io de nanina ndraikitra ny fanjakana le resantsika teo hoe ny aba alaina de marobe loatra de ndao ary ho alamy ty vidina vary ty de sady nenona ny mpamokatra taty an'le producteur no nenona ny taty anivon'lay mpanafatra ary tsarokontsika tsara mihitsiny fa nandritry ny repoblika faharoa na naty amin'ny repoblika fahatelo de mbola tafatoetra foana ny hoe Procopse teo foana le hoe Roso teo foana le hoe Sympa ka na privatizena reny de mbola misy orinasa mpanaokatra vary sy mpanangona vary mba hahafahana mitsindro ny vody andro mety tsy adalany taolana eny nanao an'izany fa rehefa tonga le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de averintsika ny tenenina amboly Artemiziany ny ao andohany fa zany ho ny tsena am'le bizina foana manko mamaky azy ka rehefa misy an'le fofombola za misy fleur hafahafa mihitsy zany le manombola hafahafa mihitsy le fitondrana fa rehefa maheny fofombola de adino le zavatra tena tokony ho zava-dehibe tena foto-tsakafo mihitsy $3000 ny tsy fantako izay na ntaonina ny Artemisia fa ny vary $300 fa avelantsika any de tsy gagitsika raha nyteneny député membre Bendrina teo hoe ndao totofa nany ery nefa any ny tena famokaram-bary sady patrimoine no manome endriky ny kolotsaina ngezabe de ndao totofana de tsy gaga am'izao fotoana zao vaky balina mihitsy ny ramble etsero zay le makaretraretra zay tanimbary tompoko lasy tompoko vavy ho an'izay manodidina anatananarivo de tototra daholo voatototra ary ndrindrandrindra mandalo aty ambe tsy mitatatriny ianao mba tsy ilazako zavatra hafa de fa lasa ny safiotra ny tanàna ary efa voatototra daholo amin'ny akabeany ary mora kokoa mahazo an'le permis an'le ramble rehefa ny vahino ny manao azy fa sarotra ho an'ny malagasy zany ary rehefa malagasy manakatana zany de betsaka amin'ny fanadiadina inona ny asan'iny olona iny taizany nahazony vola fotodrafitra asotriny ahoana ny ataony ary iza mety ho partenaire miaraka aminy raha ohatra izy ka manangana orinasa fa raha vahiny sosa moramora de zay zany manamarina alizy hoe tsy lahara-pahamihana ho an'le fitondram-panjakana mihitsy le vary de tsy gagitsika raha mahita an'le folo miteny an'le hoe amboly vary hono ka le fambolem-bary raha tsy hainy ary zay le fantanapetratsika omaliny amin'ny hoe raha antaniny hoe ohatrany ahoana le dingana azony an'io vary hoaniny io ambony vilia io mety tsy fantatry ny filoam-pirenena sy ny ao anaty lapa angamy zany hoe manomboka ny fikarakarana masomolo zany manomboka ny fikarakarana tambary zany mba dia ambainga sy ny zavatra marobe zany fampiasana ny olombelona sy ny omby zany
hatramin'ny fampidirana rano mifakoahatra sy ny sisa mbola ao anatin'izany eny e amin'ny fotoana ohatrany ahoana mamafy masomboly am'izay ahoana no amindranany ketsa sy ny sisa misy dikany lehibe zany ohatrany ahoana ny atao hoe ketsana firy vavy na ketsana firy vavy inona no mari-pandrefesana an'izany nga zany an'le fitondram-panjakana fa raha ohatra miakatra mividim-bary de niteneniny fotsiny de ozy izy hoe ndao anafatra vary de mibizina mandeha foana de tadiavintsika io iza le société amenan'le andraikitra le manao an'le vary any sy ny sisa io de mety ho gagitsika io iza tokoa ka io orinasa zay nge le raha manahirana eto Madagasikara e de raha miteny an'izany tsika de hoe disotsika fa fantatry mpitondra teo aloha daholo ny nanahirana atsika ary raha ohatra teto nisy fanjakana nanangana ministerany rano de fantatry ny rehetra hoe manana rano rangatsika io rano io tena tsy tokony viditsika io rano io tsy tokony hijalitsika io ndao atsangana ministerany rano sady anadion-drano no hahazony malagasy rano fisotro madio raha nanangantsika ministerany jono de fantatsika fa voadidina ranomasontsika tokony vola be le hoe orrose inona moa zany langosta nytiako resana am'zany atrany amin'ny makamba sy ny rehetrarehetra de namorona ministerany jono sika eto Madagasikara miompony akamaroany malagasy akoatra ny mpamboly nanangana ministerany fambolena sy ny fiompiantsika ka farafaratsiny zany le fitondram-panjakana mahiratra be io le cerveau mba hanangana an'le departemanta na ministerany vary de ao izy no mikarikevitra hampandrosoana an'le tatsaha hikarakarana an'le fambolem-bary de mihitatra zany makany anivon'ny aménagement de territoire sy makany ny travaux publics sy ny rehetrarehetrany ny amin'ny hoe aoka aloha ty fanotofana tanimbary ty fa sepotra le mpamboly fa manjary tsisy hoan'ny taranaka atsony de aiza ndray le maka marobe tokony mbola exploiter zany no tokony atao de inona no ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra momba n'io aba lafo be io satria mifanjakana no afaka mandray an'izany maka saratasy izy ange A4 de maka stylo izy e de manao soni de voafoana le aba de mitsofoka zay tsy mitsofoka any raha ohatra ka hanafatra vary mahafatifaty ny fitondram-panjakana zany am'izay tsisy vola miditra fa omena amin'ny andrara ndraiky ny importateur atsotra le izy fa ity moa ny fitondram-panjakana izy daholo ny teanao an'le asa rehetrarehetra de zao ndray izy zao de maka ny andraikitry ny hafa ndray teo importateur ana vary ndray izy am'izao fotoana zao tena mahavarina mihitsy le izy tena mahavarina etrany hoe tsy mipetraka am'le rôle n'le fitondram-panjakana le mahafanjakana zay tena hoe ray aman-dreny a régulateur na stabilisateur ny zavatra fa izy no teanao an'izao rehetrarehetra zao de ndray ozy ianao hoe tena nioma nitondra fanjakana ary ve le olona sa tonga teo fotsiny par accident tsy fantatsika zany rehetrarehetra zany na par hasard misy fotoana ndraindray maheno anirany Samuel ny président par hasard iny de tena ndraindray te andinika mihitsy hoe mpaminany ary ve le Samuel fa ndraindray rehefa mandinika le zavamisy ianao sy miaina ny zavamisy am'izao fotoana zao de etra ny te heritreritra ihany de te mamora be indrina hoe le fiainan'le fitondram-panjakana mihitsiny akoatran'lay fomba fanodinana an'le fanjakana no tsy hain'le mpitondra sy lay zavamisy atao anatin'le fanjakana sy firina tsy hainy zany le malagasy tsy hainy le kolotsaina malagasy tsy hainy le vahoaka malagasy tsy hainy le fomba mampanao malagasy fa am'le fomba moderna ny hainy am'le zavatra tena efa nandroso be tateoriny fa raha hainy le malagasy le culture an'le malagasy le fisainan'le malagasy de tsy namorona zavatra hafa izy ary tsy nitady hevitra teleferika akoriny izy tsy nanafatra vary akory izy fa tena nyraiso ny capitaliseny hoe malagasy ny kolotsaina malagasy de te mamirabe indrina sy le fomba mampanao malagasy de tena tokony ho capitalisena ary tokony ho trandrana zany ny zavatra tokony natao fa zany amo raha miteny an'izany ndray zao tsika de izy hoe reo ndray rianina nefa raha resahany zany tokony hiverina ao anatin'ny sain'le mpitondra fanjakana hoe nareo ane mitondra fa tsy fantatrareo koa na ny ametrahany tongononareo na ny akanareo fanapahan-kevitra na nitondranareo ny firenena zay mihitsy fanira zafa manatany na teny ianao teo hoe ilay
andraikitra ny tsirairay mihitsy ny to tsy fantatry ny sasany lasa zary fomba fiteny fotsiny le tompona andraikitra fizarana andraikitra eo amin'ny ambaratonga mpitondrana sy ambaratonga andrafitra ary andraikitra isan-karazany misy fotoantsika taloha efa nyresaka hoe ilay famaritana ny anjara andraikitra ny tsirairay mihitsy ve no tsy misy sa tsy hainy ty fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ty fa gagitsika fitokanana potonjiro avy fitokanana toeram-pidiovana avy fitokanana lalana 100 metatra zany no ataon'ny fiadidina filohan'ny repoblika mba tsy tenenako hoe filohan'ny repoblika zay anjara andraikitry ny ireo vondrom-paritra efa itsinjarana fahefana zay ny dikany amin'ny fiteny malagasy vondrom-paritra itsinjarana fahefana ary manana ny tompona andraikitra tsirairay avy izy ireny fa lasa mifampisalovana anjara ao anatin'le izy de lasa mifangaro de raha zavatra tokony ho vita amina zavatra tsotsotra ny anivony reny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana reny ary satria ny faratapony lasa manao an'le izy ilay fitsidihana fotsiny ny resako eto de ny fandaniana amin'iny fitsidihana sy fitokanana iny efa mety avitana 50 metatra indrona intelona inefatra de miverina am'le filazan'ny olona am'izao fotoana zao tsika hoe ilay fisehosehoana ilay oeraoera ny to tena lasa zava-dehibe ao amin'ny fanatanterahana an'ilay asa de lasa mifangaro ny hoe inona no andraikitry ny lehibe ny fokotany inona no andraikitry ny beny tanàna eny anivon'ny beny tanàna eny anivon'ny commune na beny tanàna sy ny mpanolontsaina raha lasa mifangaro ny andraikitra inona ny andraikitry ny lehibe ny solotena mpanjakana inona ny andraikitry ny lehibe ny faritra izay efa nomena anarana vaovao moa hoe gouverneur tam'ty fitondram-panjakana ty zay indrindra mihitsy satria tsy fantatro ohatry ny eny ho resantsika rehefa avy eo mihitsy ny momba an'iny satria androany tokoa ny fametrahana ny faritra fahatelo ambyroapolo any amin'ny faritra atsimo atsinanana any izay mampametra-panontaniana ny zava-misy rehetrarehetra aizany anjara andraikitra reny zahatra rehetrarehetra reny sa lasa ohatrany marionnette fotsiny ara-politika izy reny lasa ohatrany hoe natao hipetraka amin'ny toerana fotsiny fa ny tena mibaiko ny zavatra rehetrarehetra de ny any amin'ny fiadidinan'ny repoblika efa nyresaka teto fa ny razafy manatany ny amin'ny hoe ny amin'ty departemanta misahana ny tetikasan'ny filoha-pireneny ity hoe inona io rehefa inona dia anjara andraikitra io de rehefa inona dia anjara andraikitry ny gouvernemanta nga ny gouvernemanta ho iato am'izay fotoana zay tsy efa natao anatanteraka ny vina amin'ny filoha-pirenena tsy efa natao anatanteraka ny tetikasan'ny filoha-pirenena ko nahoana ny mbola nasiana nyreny departemanta misahana ny lazaina fa hoe projet présidentiel fotsiny ireny de hitatsika koa am'izao fotoana zao mety mamaly nyfanotanitsika ihany ty zavatra hitatsika iainatsika am'izao fotoana zao ty hoe lasa ny fiadidina ny filoha-pirenena no misahana ny avy any amin'ny faratapony ka hatrany amin'ny farany ambany indrindra de tsy gagitsika raha nyresaka ny momba ny sehatra ny baolina kitritsika teo ny amin'ny hoe tafiditra loatra ny fanaovana politika amin'ny sehatry ny baolina kitra amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety baolina kitra moa no asiko resaka kely satria raha nyeno anareo amin'ny raha lany resaka teo de any aminay any amin'ny faritra ataoko hoe ny ambara tonga ndrafitra ny fitantanana ny baolina kitra any amin'ny faritra misy anay ihany de tena efa hiaran'io fampidirana ny resaka politika any amin'ny fitantanana ny baolina kitra io fantatsika fa ny atao hoe section no mitatana ny reny zavatra reny any amin'ny rafitry ny distrika ohatra fa de tena atao arak'izay azo atao am'izao fotoana zao ny fampidirana ny lafin'ny politika any amin'ny fitantanana ny reny section ny baolina kitra any ambany vohitra ny reny ary efa eno am'izao fotoana zao fa mpanao politika sy olom-boafidy sy olona manana le fomba fitentsika hoe loko politika no miezaka mafy arak'izay farany azo atao hitatana ny reny
dikan'izay raha ohatra ka ny section rehetra eto Madagasikara o baolina kitra no tratran'izay virus zay, tratran'izay valana retina sy tsimoka retina zay, de ho zava-doza noho ny ainana hatramin'izay ny hoavin'ity baolina kitra ty. Hoy isika teo iresaka kely le resaka gouverneur sy faritra teo tsika faniry. Androany ny atao hoe teraka amin'ny fomba ofisialy, apetraka amin'ny fomba ofisialy ny faritra fahatelo amby roapolo any Vatovavy, zay nanasaraka ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Nivoaka tamin'ny filan-kevitra minisitra Omaly avy hatrany ny tompona andraikitra am'ireo faritra ireo, zany hoe ny gouverneur an'ireo faritra anankiroa reo efa misy hatramin'ny fanendrenan'ny préfet ihany koa, any daholo ny mason'ny malagasy sy Madagasikara am'izao fotoana zao, am'izao ora itenenantsika izao mihitsy. Fa na izany na tsy zany ara, misy baraingo ray mipetraka hoe fa maninona lay faritra anankiray atao voany andrefana ato, Betsiboka io, zay faritra efa nisy hatramin'izay nisy ny faritra ohatra ny sanatry adino ve sa inina adino ve, fa ohatra ny tsy apetraka mihitsy ny tompona andraikitra zay hitantana azy efa averiko efa 2 taona sisa hitatana mpitondra fanjakana am'ty fanjakana ty, 2 taona zay efa azotsika lazaina efa tsy feno tsony, satria faravakely ny taona farany am'izany efa taona niazakazaka raha tosika makany amin'ny fifidianana sy ny pré-campagne. Inona no mety mahatonga an'izany inona no ambadika zany, de sanatria ve misy resaka politika ihany koa, misy taremarika tsy azo odinoina ao anatin'io tantaran'io faritra io fanira zafimanantany. Ovakitsika kely aloha député membre Bendrina lay filan-kevitry ny ministra Omaly zany de nanendry reo gouverneur sy préfet zay nresanao teo zany. Eo anivo ministèran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana zany de voatendry ho gouverneur amin'ny faritra Fitovinany, satria teo aloha zany Vatovavy Fitovinany ny tambatra, de rehefa tapaka zany fa nisaraka izy araky ny lalàna sy ny fandaniana samihafa dia notendrena mihitsiny zany le gouverneur amin'ny Fitovinany. Zany hoe le gouverneur nitazona amin'ny Vatovavy Fitovinany zany dia nahazo fanendrena vaovao mihitsiny zany ho gouverneur amin'ny Fitovinany dia ny général zavitsotra Lucien Laurel, izy ihany teo tamin'ny Vatovavy Fitovinany, fa rehefa Fitovinany rery dia niconfirmena izy zany am'le reconduction de lasa Fitovinany manokana izy. Fa nisy ny didy mpanjakana indray nanendry ny gouverneur any Vatovavy de Andriamatoa Andrianarson Maurice Lucien zany, samy Lucien zany na ato Fitovinany na ato Vatovavy, fa ny ray fotsiny Lucien Laurel, ny ray fotsiny ny ray Maurice Lucien zany. Ndray civil ndray miaramila. Ndray civil ndray miaramila satria général ny amin'ny Fitovinany zany de civil ny aty Vatovavy. De ny préfet zany ho an'ny mananjary dia Andrea Mitsakisa Timothée Roger, zay zany no anara zany. De lay fanazavana ny entin'ny député Rabendrina teo ny amin'ny hoe efa 2 taona zay ny lasa no nametrahana ny ty rafitra gouverneur aty teo amin'ny solon'lay andraikitry lay chef de région sy ny anarana zany, fa mbola tsy nahavoatendry mihitsiny ny amin'ny Betsiboka. De inona ny fanontaniana mipetraka? Betsiboka veny tsy manana olona, Betsiboka veny tsy nampianajanaka, sa Betsiboka no tratran'ny antsonjay noho ny safidy politika ny tany taona 20 sy 20. Inona natao hoe faritra Betsiboka? De aloha resahantsika izavy ny ao anatin'ny faritra Betsiboka maiva tanàna kandreo tsara tanàna. De ndao iverenantsika amin'ny fifidianana tamin'ny présidentielle 2019 source ny ACC nalaitsika zany. Zany hoe lay navoaka ny ACC tamin'ny 7 Desambra 20 sy 20. Mazava navoaka ny ACC tam'zany, vato azo n'Andriamatoa Andrinira Rajoelina dia 29 sy R1 na 19 220 zay manome 30 isanjato. Vato azo n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tao amin'ny faritra Betsiboka dia 4 sy 500 sy 3 sy 4 43 584 na 70 isanjato 69,40%. De verina fantaniana no itylay voka-pifidianany ty ve ka ny tiavan'ny mpanohana
an'andriamatomary karavalomalina atao anatin'ny faritra betsiboka hoe andriamatomary karavalomalina mety taminay lay 69% zay ve lay antony apetratsika fatinay satria tsy mbola misy version officiel avy ny fitondram-panjakana ny antony tsy anendrena gouverneur ao anatin'zany a faritra betsiboka zany de raha jerevantsika le fitovinany vatovavy na vatovavy fitovinany zay fa nizaraina roa lasa faritra fahatelo am'roapolo am'izao fotoan'izao fony izy ny tambatra mbola lay valim-pifidianana tamin'ny 7 desambra 2024 any ny azon'andriamatoy andrenena rajoelona dia 7 sy 5 alina sy ray etsy na 135 447 zay namme isanjato 9 faingo 7 isanjato izy zany tarika tany vato azo n'andriamatomary karavalomanana dia 7 sy 500 sy 7 sy 9 alina na 68 537 na 33,60% zany hoe ny azakazahana ve le vatovavy fitovinany satria nandresy andriamatoy any rajoelona ary fampanantenany le 23e région zay fomba nahazony an'le fandresena dia napetraka haingana tsisy ray volana ny lany le izy de tonga de nitendrena aingana ilay a satria vita le soni tena nampampanjakana iavloa an'le fametrahana an'le faritra fahatelo am'repolo dia napetraka aingana le gouverneur ohatrany hoe natao ministre le gouverneur amin'ny faritra nosy de tamin'ny herinandro aingana de efa nitendrena le gouverneur vaovao endraikitra amin'ny faritra nosy satria lasa ministre ny travaux publics na ny asa vavety le gouverneur teo aloha jery atrefindraza de nitendrena aingana le solona ka ahoana mahita solona gouverneur lasa ministre ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena ahoana mahita gouverneur atao anatina faritra vaovao ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena fa maninona tsy mahita gouverneur omena ny betsiboka zay fa roa taona zao no misy sazo hoan'ny vaoaka ny betsiboka ve zany sa ny vaoaka ny betsiboka ny tsy manana olona iandraikitra n'zany asa maha-gouverneur zany de mety ositsika tsy mariny zany ary tsy mariny zany manam-pahaizana ny malagasy miezaka ny malagasy fa le fomba fanaovana politika lay toetra raha politika zany no manahirina ao anatin'zany raha zao de zay no mahatonga atsika metraka an'zany fanontaniany zany mba mitarainy reo vahoaka ao anatin'ny faritra betsiboka reo mahiva tanàna tsara tanàna kandreo tsara tanàna ataony asan-dalo mahita mihitsiny kandreo zany ny lalana de rehefa miresaka affectation disciplinaire de hoe kandreo na vondrozo zany ny ao ambavan'ny olona avetrana na ny mainty rano na sala am'zany satria ratsy ny lalana mahiva tanàna andehanany isan'andro makany a mahajanga lalam-pirenena faefatra amina taonina ny volamena voakan'zany mba hanamelona ny ty madagasikara ty nge zany faritra betsiboka zany ary mba misy mpitondra ny goka ny tombontsoa tao anatin'zany faritra betsiboka zany fa inona ny loza ho an'ny vahoaka ary inona ny olana satria ny tsy fanendrena gouverneur dia mitarika fiamorona amin'ny fampandrosoana rano nambarany fanjakana satria tam'zany a deputé mambrabendrina de hoe angekaingana kokoa fa ny fampandrosoana amin'ny fametrahana gouverneur reo tena anakaiky ny vahoaka reo tena mena lela vola 2 milliards d'ariary esana misy ny fanatanterahana fotodrafitrasa 1 kilometatra isaky ny distrika sy ny sisa de zao zany zao le betsiboka tsy anisany mba tokony isitraka am'zany ve mety manao izy amin'ny alalan'ny faritra fa amin'ny alalany le hevitra rehetra mihitsy loha an'le fampandrosoana zay tenen'ny fanjakana mitanila nge zany le fampandrosoana satria misy faritra nomena lanja fa misy faritra natao a maivandanja deputé mamrabendrina de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny tena tanjon'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ahoana moa zany fitany lana eo amin'ny fitantanana ny firenena izay anjaratsika no samy mitsakotsako samy mieritreritra ary samy manadiady de mitondra eto hoe inona zavatra misy mitranga miandrika io tsika miandritsika hoe rovina vao tena ho teraka zay satria raha misy ange zao ny fivirininy samy tompony andraikitry ny faritra de ho bangy eo zany ny avy eo betsiboka de angay ay ny vahoaka ny betsiboka ao anatin'izay fifampiresahana zay ary araky nylazay ny fanira zafy manantany teo nefa lalana andalovana isaky ny mandeha na miakandrefana na miana varatra iny faritry betsiboka iny fa anisan'ny vaovao izay tsara mariana kely ihany ko fanira zafy manantany alohan'ny amaranantsika ny fandarana androany angamba
ny voalazan'ny tatitra ny filakevitra minisitra omaly izay nanambara fa nakatoavina ny fampiakarana ny fandraisana anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireny volan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD zay le izy a nampiakarina ny fandraisan'ny fanjakana malagasy anjara ao anatin'ny reny volan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Inona moa ny dikan'izany eo ambadika ao? Ny dikan'izany dia amafisina ny fandraisana anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny asa tanterahan'ny BAD ary amafisina ny fiaraha-miasan'ny gouvernemanta malagasy sy ny BAD. Fa inona moa ny BAD na ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'izany anarana zany de banky institution financière zay nge mba mahalaza azy aingana amin'ny fomba filasa ara-teknika. Banky natsangana tany amin'ny fiandohan'ny taona 90 tany izy io, natsangan'ny firenena ireo saika ireo firenena zay vao nahazo fahaleovantena tamin'izany fotoana zany no ny fanaraka nanangana azy tamin'izany fotoana zany ary natao fitaovana ampiasaina hoentina amatsiana ny fampandrosoana taty amin'ny faritra Afrika. Zany hoe anisan'ny mpamatsy vola tranainy sy mahazatra ilay ataontsika traditionnel aty amin'ny faritra Afrika io. Ary nyreny vola ampiasaina ao anatiny dia fandraisana anjara n'ireo firenena mpikambana, mpanorona sy mpikambana. Amintsika miteny zao a dia misy 20 mahery ny firenena mpikambana ao anatiny, ny 50 mahery amin'ireo a dia firenena afrikanina na reo atao hoe firenena avy aty amin'ilay faritra voakasika. Ny 30 latsaka kely amin'ireo a dia firenena ivelan'ny faritra Afrika. Misy daholo na ny Europeana, ny Amerikana tatsimo sy tavaratra na ny Aziatika samy voasolo tena, samy mandray anjara amin'ireny volan'io banky io avokoa. Dia isika zany tafiditra ao amin'ireo le firenena afrikana 450 zay mpikambana ao anatin'io ary manana anjara amin'ny reny vola ao anatiny. Any tsara homarihina fa eto Afrika no misy ny fohy be toeran'io amin'izao fotoana izao dia any Abidjan, any Côte d'Ivoire izy io. Manaitra antsika ao anatin'le izy faniry dia zao. Hatrany ampiandohany ty fitondram-panjakana ty fepotona fiasana ity dia no irairaina ny hoe hiala amin'ireo mpamatsy vola nahazatra. Fa raha mbola ireo no iarahana miasa tsy androso Madagasikara anatin'ny 30 taona, 40 taona, 50 taona, 20 taona. Ny fanapahan-kevitra ny filakevitra minisitra amaly anefa dia mbola no mifanohitra amin'izay indray zavatra mitranga. Vao mainka manamafy ny fiarahana amin'izy ireny. Raha tena mafy be ilay fitondram-panjakana rehefa vonan'iray fahefana tao aorian'ireny fanambarana miezineziny ireny hoe tsy hiara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ireo mpamatsy vola nahazatra ireo tsony. Raha tena mafy be ilay fitondram-panjakana dia efa nanao fanambarana niala tsy ho mpikambana tamin'ireny institution reny tsony. Ary mety nanafoana ny fiaraha-miasa sy nampiala ny mahasoivon'ireny taty Madagasikara mihitsy. Fa veritsika ihany efa miditra amin'ny 7 taona tsika nitondrany fitondram-panjakana ty fa mifanohitra amin'ny zavatra nyteneniny tamin'izany fotoana zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zay. Vao mainka namafisina ny fiaraha-miasa amin'ny Banque mondiale sy ny FMI, vao mainka namafisina ny fiaraha-miasa amin'ny IDA, zao vao mainka namafisina ny fiaraha-miasa amin'ny BAD. Manamafy ny lazainy filora valomanana ary mbola lazainy hatramintsika miteny zao izany hoe tsy mbola afaka miala amin'ireo mpamatsy vola ireo sika fa hatramin'ny 700 isan-jaton'ireo amin'izao fotoana zao, 700 isan-jaton'ny teti-bola-panjakana dia mbola miankina amin'ireo ary voapirofo zany ary manapirofo azy dia ilay mpitondra fanjakana nandiso an'izay resaka izay tany am-boalohany ihany. Fanira zafy manatany. Na ny Banque mondiale, na ny FMI, na ny BAD, na ny BADEA, inona natao hoe BADEA dia banque arabo momba ny fampandrosoana aty Afrika zany. Na ny vondrona européenne zay manana an'le hoe fonds européenne ho an'ny investissement, na ny FEI
dia reny le resantsika banka bailleur traditionnel na mpamatsy vola zay nentim-paharazana ho ngamba ny fitenenina azy na hoe efa nahazatra zay ngamba malaza azy marina zany mpamatsy vola nahazatra zany le bailleur traditionnel zany nresantsika an'lizy ka ny fitondram-panjakana moa zany ny teny tamin'ny fotoan'andro hoe tsy androsy misy Madagasikara raha mbola ireo ny anteratsika de hoe rehefa atsika nytonga eo indray le fitondram-panjakana nandritra n'lay kandida nandritra n'lay fionina mivatana tamin'ny président Marc Ravalomanana dia hampindrana indray tsika aminanosy tahaka ny Comore zany fa tsy etehitra am'ireo mpamatsy vola reo fa tsy lasa lavitra akory ny tsisy herin-taona roa taona am'izao itsahantsika zao zany araka ny nambaran'ny député membre Benrina teo voaingana ny nisy sony nataon'ny fitondram-panjakana fiaraha-miasa tamin'ny Banque mondiale le nahazona le hoe 1 milliard 100 millions de dollars de natao sony tamin'io ny apahany natao sony tamin'io dia 490 millions de dollars na 770 tapitrisa dollars de ile ny irairaina hoe anaovana vaksiny anaovana fotodrafitrasa ao anatin'izany le fotodrafitrasa ny lalam-pirenena dia ampiakaratsika ny tontolo ara-toekarenantsika sy anaovantsika fambolena 40 millions de dollars de tonga indray tsika atao anatin'ny FMI ny fonds élargi de crédit le nahazo an'le hoe 310 millions de dollars 310 millions sa 320 millions de dollars 320 millions ngamby izay de iny le misy an'le tsinjara le tranche ny vola aloha tam'izany de faly eringe le fitondram-panjakany satria ny FMI mazava anaovana an'le balance de paiement ny anazy de mbola nahazo tsika tany amin'ny FMI le vola tsy averina le mitovy amin'ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany zay mifanahatsahana n'le petrabolantsika na le quote-part-tsika ao anatin'ny FMI ihany zany proportionnel ozy zareo am'le quote-part le vola fandrotsaka fandraisana anjaratsika ao anatin'ny FMI de 332 millions de dollars ny azotsika na 2.3 tapitrisa dollars de iny le hoe anaovana fotodrafitrasa ijerevana ny any atsimo amatsina ny resaka rano fisotro anaovana resaka ara-pahasalamana sy ny sisa aty amin'ny Union Européenne tsika fatatsika maro be reo famatsim-bola na ara-pifidianana io na araky ny fotodrafitrasa sy ireo zavatra ara-tsosialy maro be zay nielantsika an'izy ireo de voamaly nono amafisina le resaka hoe bady de nidikan'izay tsotra fotsiny manamafy ny fitondram-panjakana ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola nahazatra sy ny mpamatsy vola raisam-pirenena manamafy ny fitondram-panjakana fa tsy afa-miala am'ireo isika am'izao fotoana zao ka raha ohatra zany ka tsy mandinika sy tsy mamaky tsara isika vahoaka de ohatrany hoe lasalasa amin'ny fotsiny ihany le ny lafin-javatra eny fa mila saina tsara lizy satria vava natao ny fitondram-panjakana mbola tsy nitondra fanjakana izy fa mbola kandidany hoe tsy mila mpamatsy vola fa aty izy mila mpamatsy vola satria bloqué daholo ny zavatra rehetrarehetra rano ampidiritsika any ambava mila mpamatsy vola ny vary ampidiritsika any ambava mila mpamatsy vola ny jiro ianaratsika ao an-trano mila mpamatsy vola lalana andehanantsika mila mpamatsy vola ny fanafody viditsika any amin'ny hôpitaly sy ny zavatra ilaitsika any amin'ny hôpitaly mila mpamatsy vola inona ihany ary ny tsy ilaitsika mpamatsy vola de zay le hoe diso safidy tamin'ny fomba nitondrany an'le firenena mihitsiny sy le am'le resaka stratégie na gouvernance mihitsiny lay fanjakana sy miprograma nentina satria afa zany le nitenenina amin'ny vahoaka na mbabona amin'ny fony vahoaka fa rehefa tonga ao anatin'le fanjakana izy le réalité tsy possible am'le izy de raha ny tokony izy tokony manao miakolo-pany fanjakana manoloana an'izay resaka famatsim-bola ny vahiny zay hoe mifony zay ry vahoaka fa iny moa resaka fotsiny nahdroadronanareo tamin'ny vanim-potoana amin'ny fifidianana fampelezan-kevitra fa rehefa nydinihana l izy possible mihitsiny araka ny teny filomarika Ravalomanana fa tsy maintsy hiverina ny mpamatsy vola isika mba zavatra ohatran'izany mba mila resana mila fatarina amin'ny vahoaka efa tonga eto namana rinarabe mananjara satria mbola mananjavatra ho resana ihany ko izy iresaka omby zao riny io fa tonga de azoko atsaina mihitsiny satria omaly rina rehefa naheno an'le resaka omby iny de tena hoe tena manakambara amin'io mihitsy mpanao gazety ny président Marc Ravalomanana ny rinarabe mananjara tamin'ny fotoana nitondran'ny président Marc Ravalomanana na fantatra tsara ny tontolon'le resaka omby io na ny omby vavy Berinona metsika fitenena ny namana riny eny ary mandeha moa fotoana antsika efa mamaraparantsika zao resaka omby
voandrava ny fiangonana tanynalakely de ombo ny engo resaka omby zany any amin'ny arabe inona raha hoa zany resaka omby tsisy farany zany satria mpanao gazety miresaka ny olotsotra miresaka hoe inona indray ty resaka omby ty de hoe escortena de nandeha roplanina ny omby de avy eo de misakisaka daholo fa mandalo ny omby de zay inona raha hoa zany ay zany le izy hoe omby vavy-beronono de hoe nafarana omby vazaha dia hoe tonga eto Madagasikara zany a dia notsenainy ny filoha-pirenena ny omby tonga teny Ivato. Io moa zany lasa resaka be le izy fa ny tiako amafisina fotsiny zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay de hoe rehefa inona no mitsikera ny zavatra ataon'ny hafa de le zavatra ataon'ny hafa tsikerainao iny a no ataonao indray a aty aoriana. Zay zany lay fantahina satria raha resaka tiako zany ane hoe produit laitier sy ny nama zany misy resaka omby tao, misy resaka fiompiana omby a fa rehefa tonga ny tamin'ny 7 de hitantsika tsara fa ampitehana ny tiako a dia be de be ny fiarikarena izay potika tao anatin'izany io lasa tiako zany de niompy omby tany Andramomanelatra tany ary noho ny resaka hoe tontolo politika na mety misy zavatra hafa mihitsy ao ambadika le izy a dia lasa tratran'ny fairano aloha zany ny mpiasan'ny tiako satria rehefa potika ny orinasa dia lasa tsy nanana asa fa lasa tratran'ny fairano koa ny omby tany Andramomanelatra tany tamin'izany fotoana izany de hoy ny fanontaniana mipetraka hoe fanga ny omby manao politika fanga koa ny omby manao politika tamin'ny resaka 7 no de hoe tratran'ny fanampitehana sy tratran'ny vokatry ny hoe fanampitehana zany nataony zay nanao an'zany aloha atsapatena zay nanao an'zany fa nisy fetraika tany amin'le omby le izy omby vazaha koa zany ny atao satria na orinasa lay omby zany hoe le orinasa tiako zany zay nanana omby Tico Farm dia manana ny fomba fitantanana izy satria nilaina izay omby zay omby vazaha zany reo kanefa dia niaran'ny fanampitehana zao zany lay mpitondra fanjakana ankehitriny izay tamin'ny taona 7 zay zany hoe mbola tsy teo amin'ny fitondrana fa nanala ny président Ravalomanana teo amin'ny fitondrana tam'izany izy ny teny hoe tsy lainy zany fa piteo any de zao nefa zareo zany zay tonga eo amin'ny fitondrana dia nanafatra omby fa rehefa inona no mety ny omby vazaha rehefa iza manao azy de mety am'izay le hoe fiarikareny zay fa rehefa iza dia tsy mety tonga de zany daholo ny nanontanian'ny olona tamin'in'le omaly iny zany hoe misy omby avy any velany tonga eto Madagasikara ka io le manahirana eto amin'ity firenena ity satria rehefa ny sasany zany no manao de lazainao hoe ratsy nefa iny lazainao fa ratsy iny no ataonao ty aoriana zay foana zany lay zavatra ny eo amin'ny resaka ohatra hoe ny hainao manjery mpanjakana mbola iverenako indray rehefa ny hafa no atao hoe teo amin'ny fitantanana ny hainao manjery mpanjakana de lazain'ny sasany hoe tsy mety de nidorana fa rehefa izy le ntsikerana iny lazainy tsy nety iny no tonga eo amin'ilay fitantanana amin'ny firenena dia le zavatra ny lazainy hoe tsy nety any no mbola averiny ohatr'izay zany le isika mila manaraka tsara zany isika vahoaka malagasy ao anatin'izay rehetrarehetray resaka omby le izy ane tsy hoe fanafarana omby na hoe ahoana no hoe probleme fa zao rehefa manao zavatra ianao zany de mba asio zavatra paralelina ihany ko amin'ny miaraka amin'iny mba karakarao le omby zanatany ihany ko alay tatsaha tokantrano anankiray mety hoe manana omby 10 misy omby lao zany miasa de misy omby vavy-be ronono mety hoe anakoroa na ohatran'izany fa ny tatsaha tompoko izay manana omby am'izao fotoana zao de tena sahirana mihitsy satria tena hoe miodina tsy ka miodina roa manao fotsiny zay amelomana le omby zanatany zany io tiako tenenina io
tsy mahatsapa izy a ny mba hoe fanampiana na fanomezana erijika ho azy ireo le tatsa zany reo le piopy zany fa dia miady rery izy a manoloana an'izay a rehetrarehetra zay aza mo firy le omby vavy beronona faran'ny 500 ao anatina tatsa firy tapitrisa izany azo an'izany 700 malagasy ny tatsa iza no azo an'izany omby zany de ahoana sy ahoana ny atao hoe kipitsipitsony momba an'izany fa de efa nisy tatsa aloha zany ny teny vonainany hoe zay aloha de mety tsy koty ao anatin'izay hitanao zany satria lasa misy zavatra hoe le mirentirento foana zany no amseho hoe ty ivelany ety afa le tena fijerena ny vahaolana fototra tsy ataon'lay mpitondra fanjakana mihitsy amin'izao fotoana izao satria ve hoe ny ompiomby ny tiko ny président Ravalomanana de inkio zany ny mpitondra ihany keo fa mba hoe anao ihany keo tsy maninona zany fa lay izy zany a hitanao mihitsy hoe maninona ny an'ny sasany no mipitehana tamin'ny fotoan'androny nefa le zavatra mipitehanao ny hafa iny no averinao zany ianao manafatra omby teoriana ty inona ny dikan'izany na hoe olona tsy de hoe manao fandiniana lalina raha de mahatsapa an'le izy hoe anareo zany tsy izy nareo fa zay ny eto ary zay moa tenenizareo foana hoe zay zao ny eto ary mahatsapa ny lanjan'ny ronono zay indrindra nefa io resaka ronono io foana notina hoe atao hoe nanabatibatina tamin'ny fotoan'androny hoe ronono hoe zao hoe petahana anaram-bositra mihitsy petahana zany fa zareo ndray zany zao no mivadika maka an'le anaram-bositra am'izao fotoana zao zay mantsy no tiako tenenina hoe rehefa ny hafa manao an'le izy de tsy kerenao lazainao fa ratsy lazainao an'zao zao fa rehefa ianao manao an'le izy de mety de hoe escortena mihitsy de mijery an'le izy aloha tamin'ny fahitalavitra de varina mahita an'le omby atao hoe manaraka an'le escorte zany de ny olona eny am'sisin-dalana miatakataka fa maninona miatakataka de mandalo ny omby zay nentina tamin'ny fiaramanidina izany ka zany rehetrarehetra zany mila eritreretintsika tsara alaotsika zany tena hijery apatonina mihitsy an'ty raharam-pireneny ty fa tsy mety koa le taitaitra eo de etiketi-po eo tsy mitondra makaiza mihitsy le taitaitra sy etiketi-po fa ny tena zava-dehibe hoe mahalala n'lay zava-misy aloha de mahafantatra ny ao ambadika izay rehetrarehetra izay no petraka lisika ny omby zany zao raha nety Madagasikara le omby zanatany ny tiako resahana mbola be dehibe miproblema momban'io na ny resaka hena io na ny resaka sécurité resaka tsy fandrimpahalemana aiza zao zany am'izao fotoana zao zay tonga eto efa firy zay niakatra teto amin'ity miara-manontsy ty ny piopy ny olona fa ny faratra mitarena foana hoe ahoana ihany ny sécurité fa zay ane tsy matoritsony amin'ny alina fa vao misy metsiketsika de fa sao de dalo zay sao de zao zay any tsy misy fikarakarana de manontany am'izay le tatsa hoe ny omby vazaha zao tena voakarakara ary tena karakaraina reo omby vazaha reo karakarainy reo amin'ny atsipriany mihitsy ary mino fa tany amin'ny nakana azy tany dia manana fisy na manana atao hoe fisy teknika moa zany filaza azy ireo omby reo hoe le ty omby ty ohatr'zao zao ny vaksiny zao ny sakafony zao ny vitamina sy kipitsipitsiny amin'ny resaka fahasalamana misy an'zay zay zany tsika eto ara misy an'zay fa reto le ombina farany reto arahany amin'ny atsipriany reo satria sao de hoe matony ny folo na hoe matony zao zany hoe tsara karakara zany lay omby zay nafarana zay ny tiako atongavana fa le ombony le malagasy zay efa eo aiza le fikarakarana andreo tatsara eo na amin'ny lafiny fandripahalemana io na amin'ny lafiny resaka fanafody io le piopiompy any any ambanivohatra na zaiko aminao namana faniry fa raha ohatra hoe misy aretina satria ohatry ny zava-mananaina rehetra indraindray ianao mba marary fa tsisy an'izany olona tsy marary zany tsisy an'izany biby tsy marary zany mihitsy fa indraindray mba mitratra ny aretina fa sahirana le tatsa zany mividy an'lay fanafody misy any ny vétérinaire eny amin'ny commune rehetrarehetra eny de mandeha manaraka de ny vétérinaire hoe reto ny fanafody vidina zao ny fampiasana azy sinsisa fa le oety manana dia tsy misy indray omby efa matin'ny aretina
nisy reportage zay nataoko tery Carillon Terry tamin'ny fotoanandrony dia tato amin'ny MBS mihitsy nanao an'izy matina retina le omby de noho ny fahantrana sy hoe noho ny hoe fahasahiranana de hoe io ve de ho alevina fotsiny am'izao nohanina mihitsy nohanina de piray tanàna tam'izay be de be no maty vokatr' zay le fihinanana hena efa narary zay zany satria nanino tsy manana hoetomanana ntsony lay tatsasy le piompy zany am'ilay fikarakarana an'le biby rehefa miompy ene tsy hoe jerena fotsiny eo de mena sakafo de voaka amin'ny maraina de ampidirina amin'ny ariva de sakafo ohatra hoe makavilona de omena tsy vitan'izany fa mila fikarakarana ny tatsa may an'izany fa le etomanana no tsy misy zao zany zao mifanjakana nanafatra omby izy de tsy maintsy ho karakaraina io de ahoana zany lay piompy malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay tsy mampaninona manafatra omby na omby amina rivony raha farany eo fa ilay mba hoe mba atao mitovy zany le fikarakarana an'le izy izay no tsy araka ny tokony izy amin'izao fotoana zao ka tsy mety izay zavatra izay fa inona mo omby avaizaka io mo ny enomby avaizaka io mo no hoanitsika eto Tananarivo raha zay fotsiny no alaina ohatra avaiza le omby zay hoanitsika eto avy amin'ireo tatsasy ny piopy eto amintsika ihany ireo zany kanefa tsy misy hoe fikarakarana hoe makaiza loatra amin'izao fotoana izao zany ka zay le teneniko hoe tsetsa tsy aritra momba an'iny satria lasa mitanaka fotsiny le olona mahita an'le omby avy any an-dafy hoe zany ny omby zany fa le omby eto amintsika dia mananrena ary ny tena nalasa saina faniry amarana antsika azy de izao le omby avy any ivelany zany rehefa nafarana de ao anaty kazy tena zany hoe efa avany ao anaty kazy fitoerany tena petraka tsara mihitsy fa rehefa jerenao le omby eto tanàna rehefa le ndeha hovonoana le mandeha camion tonga de fatratra fotsiny de tena tsy tatsony hoe fikajinany mazava-mananaina an'le izy fa de tena fatratra fotsiny fatratra ao ambony camion zany le omby andeha hovonoana miaraka amin'ny karavasy sy ny ohatran'izany zay le omby gasy zay fa le omby vazaha kosa dia voakarakara tsy haiko hoe omby manara-penitra indray zany sa inona filazana zany tsy fantako hoe fa io zany samy manany fenitrany io fa ny omby malagasy ihany koa tompoko dia manana ny maizy azy na le hoe omby zanatany zany manana ny maizy azy ny omby malagasy ka mila karakaraina koa fa tsy hoe eo de eo fa hoe atiny mamaika atiny ohatran'izao de iny zany miazakazahana fa le eto toerana tsy voakarakara mitovy amin'ny vary ihany io le nyresanareo sy député teo hoe manafatra vary am'izao fotoana zao ka maninona raha karakaraina le vary eto toerana karakaraina ary le vary eto ane zany raha ny tenen'ny teknisianina sy hoan'ny mpamboly vary eo amin'ny telo volana ane de efa miakatra na efa-bolana fa tsy hoe amatona mbola tsy de nahita hoe vary taizany mety hoe aketsanao zany de amatonany ianao vao mijinjany iny taiza mbola anisan'izany fa tsy fantako aloha fa ohatrany volo vary roa taona ohatran'ny lesona vaovao zay no nyenao an'iny ka zay misy teknisianny fambolena fa rehefa amin'ny fotoana manaraka tsika ampiakatra teknisianna ny fambolena eto anazava hoe ahoana tsara moa zany ty resaka vary ety fa zay aloha de samy teny mihitsy fa mbola raha ny vary zay vokarina eto Madagasikara dia manana maizy azy ary tena tsara lavitra mihitsy raha hoarina amin'ny avy any ivelana ary rehefa resaka hoe tsirokanina mbola hafa mihitsy le tsirokanina eto Madagasikara izany manea ny fotoanantsika satria de fa tonga ny fotoana famaranana zay fandaran'izay isaorana ianao nahatratra amin'ny farany miara-manonja ny tiana tenenina amin'io ary dia samy nandray zay ho raisiny isika rehetra ny mangidy avoay na aza raisina ny mamy kosa atelemy fahendrena malagasy zany tomko lasy tomko vavy samy hotain'Andriamanitra isika mianakavy ary dia ho samy ho tratry ny rahampitso indray raha ariva baolina amin'ny efatra Bariasy RDC veloma tompoko